afatra nentin'ny mpaminany William Marion Branham kasika ny familarana ny taom-piangonana fito toko faefatra ny taom-piangonana Smirna apokalipsia toko faharoa andiny fahavaloko hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ary sorato an'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna zao no lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray fantatro ny asanao ny fahorinao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao ary ny blasfemia ataon'izay milaza ny tenan'o Jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary anapahoriana afoloana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maresy dia tsy sombany ny fahafatesana faharoa. Fampidirana mba hamerenana ny fahatserovanareo dia tiako averina ny fomba nahafahantsika nahita ny anaran'ireo iraka tamin'ny taona rehetra. Andriamanitra tao amin'ny sitrapony ambony indrindra no efa nanao izay tsy nahavery ny tantaran'ny fiangonana teo amin'ny testamenta vaovao toy izay nataony mba tsy havery ny tantaran'i Israely tamin'ny nametrahany azy tao amin'ny baiboly sy ny nandriany zany ankehitriny tamin'ireo horonam-boky sy ny volantany isan-karazany ary ireo fitaovana hafa hitan'ireo arkeolôga ka nazavainy. Efa nanantsika raha ny marina ny fanadihadiana maro ny amin'ny tantara amin'ny baiboly hatrany amin'ny pejy voalohany mandra-pahatonga ny eto koa ny famakiana ny tantara ary dia mety ahitantsika an'ilay olona nareo lehilahy tamin'ireo taona rehetra tena nanakaiky an'ilay modely voalohany nomen'Andriamanitra dia Paoly apôstôly. Tokony ho dinihana ary ny amin'ireo izay nampiasain'Andriamanitra mba hamerina ny vahoaka ny ho amin'ny teny ny fahamarinana fa isy anankiray eo amin'izy ireo tamin'ny taona tsiraray izay tsy maintsy miseho miariary ho manakaiky indrindra an'ilay teny sy ilay hery modely. Io anankiray io no ho iraka tamin'ny fanarahana ny tantara ihany koa no nahitana an'ireo taom-piangonana. Ny famakiana ny taom-piangonana ao amin'ny apokalipsy fotsiny dia efa ampy ary fanaraka tanteraka amin'ny tantara zany arak'izay tsy maintsy hifanarahana. Fa efa voalazan'Andriamanitra meloha ny taom-piangonana no sady efa voaseho mihitsy ny toerana izy azy ireo koa dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay fanambarany baiboly ny tantara tio marina. Tsotra be zany kanefa ny fahatsorany eo ny fanalahidiny teny. Eny teo amin'izany rehetra izany dia tsy nandalina nanandinika ny tantara fotsiny fa niezaka mba olona manana fiheverana ara-panahy ary tamin'ny fakasitrahany fanan'Andriamanitra rery ihany no nifidianako an'ireo lehilahy izay nifidiko ireo. Marina zany mahalala ny foko Andriamanitra. Ny iraka. Ny fampiarana ny fitsipika ny men'Andriamanitra antsika eo amin'ny fifidianana ny iraka ho an'ny taona tsiraray dia tsy mianahany sika raha manambara fa Ireneny no nasandratry ny tompo teo amin'ny toeran'io. Mpianatra ty olo-masina malaza sy mahery ny finoanty izy Polikarpa ary azo antoka fa teo atongotry io lehilahy malaza io izy ka nianatra ny fahasoavana kristianina izay hita ny korina teo amin'ilay fiainany voatokana. Satria isan'ireo olo-masina nanamarika indrindra ny taom-piangonana rehetra Polikarpa raha ny fananana fiainana tsy misy tsiny. Atsiaro ianareo raha namaky fa maty martiora Polikarpa. Tsy afa-nandositra izy noho ny fahanterana sady tsopo loatra izy ka tsy namela ny hafa nafina azy ka hiaritra ny sazy noho ny amin'izany dia nanolo tena ho vonoana izy. Fa talohany nanaovany an'io nangataka izy ary nahazo alalana ny vavaka nandritra ny adiny roa ho an'ireo rahalahy ao amin'ny tompo, ho an'ny governora, ho an'ireo favalony sy ho an'ireo izay nampahory azy. Toy ny olo-masina malaza tamin'ny taona rehetra izay naniry fitsanganana tsara lavitra dia ny toetra nahatoky izy no laviny ny andahan'ny tompo ka maty tamin'ny fisainana madio. Natao teo amin'ny kitay izy, nangataka izy mba tsy ho fatorana ary narehitra ny afo. Nandositra ny alany vatany ny afo, nandany tsy kasika azy dia nitrobany izy ireo tamin'ny sabatra izy. Ary rehefa nisy zany dia nisy rano niporitsika avy teo amin'ny lany voany ka namono ny lelafo. Hita raha-bakteny ny alany ny fanahiny tamin'ny endrika voromailala fotsy avy teo atratrany. Fa na dia teo azy zany vavolombelona lehibe rehetra zany, io mpianatra Jaona apôstôly io dia tsy niadina nohitra ny rafitra Nikolaita satria niankina tamin'ny rafi-pivavahana ny tenany. Tsy tsapany fa fandriky ny fahavalo raha ny marina. Lay faniriny ny anana fimbonana sy lay zavatra niseho tahaka ny tetika tsara ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tsy mba toy izany koa Irene, niadina nohitra ny rafi-pivavahana tamin'ny endriny rehetra izy. Zao koa ny tantaram-piainany teo amin'izay rehetra nanompon'ny tompo dia nahitana fampisehoany ny fanahy masina maro ary nampianatra ny teny tamin'ny fomba miavaka sy mazava izy no sady ny fanaraka tsara tamin'izay fitsipiny tany am-boalohany. Ny fisian'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy teo anivony no nalalana n'ireo fiangonany tany Frantsa satria ny teny tamin'ny teny tsy fantatra naminany nanangana ny maty ary nanasitrana ny marary tamin'ny fivavaka ny finoana ny olona masina. Hita ny loza teraka ireo karazana firalahiana rehetra voarafitra teo amin'ireo loholona na pastora sy ny sisa. Notohanany mafy tokoa izay fiangonana kely tafaray ka feno ny fanahy no sady nisy fanomezam-pahasoavana voaseho. Ary nakasitraka azy Andriamanitra satria voaseho teo anivon'ny olona masina ny herin'Andriamanitra. Nazava tsara taminy maha Andriamanitra n'Andriamanitra ary noho izy mpianatra Polikarpa
zay tena mpianatry jaona dia afaka alala tsara sika fa nanana ny fampianarana tanteraka arak'izay misy mikasika ny loha hevitra io ao am'ilay le père prénicéen boky voalohany pejy 2 no ahitantsika an'izao fanambarana nataony zao de ny mandriamanitra n'andriamanitra reo rehetra entina iantsona azy dia samy ilazana olona iray ihany fa lay tompony hery ny tompo ny rainy rehetra andriamanitra tsy to ambony indrindra pahary mpamorona sy ny toy zany de tsy anarana na fiantsona an'ireo endrika isan-karazany mifandimby fa olona tokana sady iray ihany naseho any mazava fa tsy afakory reo fa fiantsona fotsiny toy ny rozy any sarona kitana mazava fitarikandro lay tsara indrindra amin'ny alinalina sy ny sisa andriamanitra tokana ihany ny misy jesosy kristy tompo no anarany koa raha ny am'ilay tsy fialany mihitsy tam'teny raha lay fahalalany tsara ny soratra masina sy lay fanatrehan'ny herin'andriamanitra teo amin'ny fanompony io de izy no mendrika fidiana ho an'ilay taonan'izy teo mampalahelo tokoa fa tsy niaraka hita toy zany teo am'ireo iraka tamy tao-piangonana hafa ny vokatra sy ny hery sy ny fitariany fany masina ary ny teny Smirna. Ny tanàna Smirna dia somary teo avaratry ny Efesosy teo amoron'ny ranomasina teo amin'ny taniny Smirna lay seranatsambo lehibe nananany natonga azy fo be malaza tamin'ny varotra noho ny entana naondrana tany ivelany nampiavaka azy koa ny sekoly fianarana momba ny kabary filozofia fitsaboana sy ny fikarohana ary reo trano lehibe mahafinaritra betsaka ny jiosy noho ny nateo fa nanohitra mafy ny kristianisma izy ireo mihoatra noho ny nataon'ny romasy ranomarina Polikarpa lay veka voalohany teo amin'ny Smirna de nataony jiosy martiora ary voalaza fa nanitsakitsaka n'ilay andro ny masina mihitsy ny jiosy ny sabotsy itaterany ny azo andorana azy ny teny hoe Smirna zay midika ho mangidy dia avy amin'ny teny hoe miora ny miora dia natao fanositra maty noho izany dia misy eviny anankiroa ny anaran'izao taon'izao taona nangidy sy feny fahafatesany io reo voaloboka roa teo amin'ny sehatry ny fiangonana dia ny ansitaka trany ary ny antombo atrany ny fankalany voaloboka santoka n'ilay voaloboka tsara tsy teo amin'ny voan'ny voaloboka santoka ihany nisy fahafatesana fa na de teo amin'ny voaloboka tsara azy de fa nisy fahalemena sy fahosana ny sokosoko satria efa nisitaka tamin'ilay fahamarinana madio nisy tamin'ireo taona vitsy voalohany taorian'ny pentekosty zany nefa tsy misy tena pino ka anan-kery na anana fahasalamana sy fahavelomana ara-panahy kokoa noho ny fahalalany sy ny fikambanany amin'ny tenin'Andriamanitra madio arak'ireo ohatra isan-karazany tao amin'ny testameta taloha ny tombo faingana ny rafi-pivavahana zay nanamarina sy nahamaro isa ny fahafatesan'ireo mpikambana tao satria natao ankilany ny fitariany fany masina ary ny soloana fampianaram-piangonana ny teny de ny dogma ary ny fombafomba avy amin'olona rehefa nanao an'ilay fanekena tsy tokony ho nataony tamin'izao tontolo izao ny Israely ka nanorina fimbonana teo amin'ny fanambadiana de iny fananapaka azy zao tontolo izao taty amin'ny farany ary netiny Babilôna tany amin'ny fahababona ny vahoaka an'Andriamanitra kanefa raha nakao amin'ny fahababona izy ireo de teo amin'ny any ny mpisorona sy ny tempoly ary ny teny saingy rehefa niverina izy ireo dia rabony teo aminy lamina teolojika ny fariseo sinagoga ary ny fomba narafitra ireo mpanora-dalàna ary rehefa tonga Jesosy de tao amin'ny fahasimbana loatra izy ireo ka nahatonga azy niantso azy ireo hoe avy amin'ny devoly rainy na de hita aza fa Abrahama ny aviny araka ny nofo zay zavatra ihany no hitantsika amin'izao taom-piangonana zao na de zany aza tsy ny Israely rehetra akory no Israely fa nisy andiany vitsy anefa ny tena Israelita ara-panahy de isy andiany vitsy toy izany koa hatrany ny tena kristianina de lay vadiny Kristy mandra-piaviny ahakany azy nisy tempoly nalaza anankiroa tao amin'io tanàna io tempoly naorina ivavahana amin'ny Zeusy ny anankiray ary naorina ho an'ny Sibella ny anankiray ary arabe toy ny fahiny zay mahafinaritra indrindra no hita teo anelanelan'ireo tempoly anankiroa reo zay natao hoe lalambe volamena hoa efa fandrosony ny fivoaran'ny fanompo-tsampy zay ny atomboka tamin'ny taona voalohany io saingy tsy hay ny fisiny raha tsy tao Roma ny fikambanan'ireo tempoly anankiroa zay nanan'Andriamanitra sy andriambavy reo de nivoan'ilay fivavahana amin'ny Maria zay nanaovana ny Maria ho renin'Andriamanitra ka nandraisany aja sy fiantsona ary fahefana hatonga azy anam-pitoviana amin'ny Jesosy Kristy lay lalambe volamena mampitohy azy ireo no naneho an'ilay faniriana fatratra nanosika ny anaram-piangonana Nikolaita anakambana ny fanjakana sy ny fiangonana satria fatany ny arena sy ny fahefana mety ho azony eo toy ny taonan'ny Efesosy zay toerana famafazam-bo ho an'ilay loza efa ho avy amin'ny taonan'ny Pergamosy fotsiny ihany ity taonan'ny Smirna ity no ranonorana ny masoandro ary ny akora ny laina ka nampitombo ny fahasimbana matsiravina zay ampivarina ny fiangonana ao amin'ny fanompo-tsampy de ny fijagajagana ara-panahy ka tsy ho tafarina amin'izany mihitsy izy tafatsofoka tao amin'ny fakany hatrao amin'ny tahony ny fahafatesana
ka zay nandray anjara taminy dia nandray anjara tamin'ny fangidina sy ny fahafatesana. Ito am-piangonana io dia tamin'ny taona 700 hatramin'ny 270 tao aoriany Jesosy Kristy. Ny fiarabana. Apokalipsy 4:9-9. Zao ny lazainy voalohany sy ny farany, zay efa maty nefa velona indray. Ny voalohany sy ny farany, zay efa maty nefa velona indray. Eny, tsy teny avy amin'olona zany. Ny olona tsotra, raha vitany ny teny avy ao am-pasana dia ilaza hoe zany voalohany sy ny farany, lay efa velona nefa maty. Ny zavatra hita voalohany amin'ny olona dia ny fahaterahany, velona izy, ary ny fahafatesany no zavatra farany tonga eo aminy. Tsy olona ary no miteny eto, ny Mahandriamanitra azy ny eto. Lay olona Adamo no naka ny fiainana ka namatika azy ho fahafatesana, fa ty lehilahy ty, Jesosy, no naka ny fahafatesana ka namatika azy ho fiainana. Nalainy Adama ny tsy fananatsiny ka navady ny eloka, fa ty anankiray ty kosa naka ny eloka ary namatika an'io fahamarinana. Nalainy Adama ny paradisa ary navady no tany efitra mahatahotra sy mampitaraina, fa ty anankiray ty kosa tonga mba hamatika an'ilay tany voakorotana sy voazogozona noho ny fampitehana ho edena hafa indray. Nalainy Adama le fiainana nisy fiombonana sy fifaliana niaraka tamin'Andriamanitra, ka navady no aintany ny famaizinana ara-panahy zay natonga ny ota rehetra, dia ny fitotongana ny toe-tsaina, ny aretana, ny fahoriana, ny fahatosopana tenana ary ny fahasimbana zay samy miady amin'ny fanahin'ny olona. Fa ty anankiray ty kosa, avy amin'ireo lozam-pahafatesana rehetra sy ny fitotonganana zay nameno ny taranak'olombelona, izy ny namoaka fiainana feno fahamarinana sy fahatsarana, ka tahaka nanjakan'ny ota tamin'ny fahafatesana tamin'izany ary no ahafahan'ny olona anjaka ankehitriny ao amin'ny fahamarinana toy izany koa nolay anankiray, dia Jesosy Kristy. Ka tsy tolay eloka teo na dia natsiraviny indrindra azy io, fa mihoatra noho izany ankehitriny ny fanomezany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary indro zeto mandeha eo anivon'ireo navotany dia ny fiangonany. Fa izy ireo navotany ireo, tsy tahaka ny Paoly va ny maro amin'izy ireo, mpamon'olona sy mpanao meloka? Tsy tahaka n'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana va ny maro amin'izy ireo, mpangalatra sy mpamon'olona? Mari-pandresen'ny fahasoavana izy rehetra. Samy natsangana avy amin'ny fahafatesana, samy tonga velona indray ao amin'ny Jesosy Kristy lay tompo. Manontany tena raha tsikaritra reo ilay fiarabana ho an'ny taona voalohany, ka tsikaritra reo avy eo lay teo amin'ity taona ity, atambary fotsiny zany. Zao no lazainy ilay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana, sady mandeha voany ny fiangonana. Zao no lazainy voalohany sy ny farany, zay efa maty nefa velona indray. Olona iray no sady mitovy ihany io, mampafantatra antsika izy fa azy ny fiangonana. Toy ny voana voankazo eo voan'ny voankazo, dia toy izany izy lay voan'ny mpanjaka eo voan'ny fiangonana. Tahaka ny aina zay tsy hita raha tsy ao amin'ny vo, izy ihany koa ny aviny ny ain'ny fiangonana. Ny fandianany eo dia maneho fa tsy mitsahatra miany io izy. Izy ny lohan'ny mpiandry-ondry ary miany azy. Fa zony zany, satria tamin'ny rano mihitsy no nividianany an'io fiangonana io. Ran'Andriamanitra io raha io. Andriamanitra ny tompon'io fiangonana io, Andriamanitra mihitsy. Izy ilay voalohany sy farany. Manondro mandrakizay io fiantsony io. Efa maty izy nefa velona indray. Nalohany vidiny mba ho izy irery ihany ny tompon'io tempolin'Andriamanitra io. Izy no manapaka azy, izy ny tomponao. Tsy akasitrahany zay rehetra te haka ny toerany mahatompo azy sy ny fahefany. Azo antoka fa ny antony anehoany ny tenany amin'ny Andriamanitra azy teo amin'ny taona rehetra, dia ny ampitandrina ny olona sy ny ampahirezana azy. Mampitandrina ny voaloboka sandoka izy, ary mampahery an'ilay tena voaloboka. Io, lay tena Andriamanitra tokana marina tsy to, mianoa azy dia aoka ho velona. Ny toerana nisy an'ilay taom-piangonana. Apokalipsy 4:7. Fantatro ny asanao, ny fahorianao sy ny fahantranaao, nefa manan-karena ianao. Ary ny blasfemia ataon'izay milaza ny tenan'io Jiosy, kanto tsy izy fa sinagoga sy Satana. Mazava be fa ny fahoriana ny fanalahidiny zao taona zao. Raha nisy fahoriana ny taona voalohany, dia voambara rahateo eto fa isy fahoriana mafimafy kokoa ny taona faharoa. Tsy salasalala fa niatra tamin'ny kristianina rehetra naneran-tany tamin'ny taona rehetra, reto teny voalazan'ny Paoly manaraka eto reto. Hebreo 10:2-30 ka hatramin'ny 9:30. Fahatsiarovy ny andro fahiny, zay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana, rehefa noazavainy ianareo. Indraindray raha natao fizaha noho ny fanarantsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary nandray koa raha tonga naman'izay azon'izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo, no ny faly raha norobaina ny fanaranareo. Satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Koa aza manaro ny fasahinareo zay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azonareo zay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga lay ho avy, fa tsy taredretra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Fa raha miemotra izy
de tsy sitraky ny fanahiko. Ny fikambanan'ireo olona tsara fanahy fotsiny tamin'ireo tena pino de mety hahafaty azy mihitsy ho valiny fahatsara-panahiny. Eto, lay tompo Andriamanitra tsy tony manao hoe fantatro. Indro fa mandeha eo voan'ny vahoakany izy, eo misy azy lay lohan'ny mpiandry-ondry. Sakanany ary ve ny fanenjehana? Ataony tsisy ve ny fahoriana? Tsia, tsy zay no ataony. Milaza fotsiny izy hoe fantatro ny fahorianao. Tsy manadino velivelo ny fijalianao aho. Vato matavy toinina ho an'ny olona maro zany. Tonina ny taniana Israely tena raha tia azy marin'Andriamanitra. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra ho marina sy feno fitiavana raha toa ka mijanona mijery eo fotsiny ny vahoaka ny mijaly izy? Zay ny fanontaniana izy ireo tao amin'ny Malakia 1:1 ka hatramin'ny 7. Teny faminaniana avy amin'ny Tompo nampitondray ny any Malakia ho amin'ny Israely. Efa tianareo aho ho ny Tompo. Nefa hoy ianareo, inona ny nentinao mity anay? Tsy raha lany Jakoba va Esau ho ny Tompo? Nefa Jakoba ny tiako fa Esau no alako. Ka nataoko tany lao ny tendrombohiny ary lovany natolotro ho an'ny ambodi any anefitra. Hitanareo, tsy azon'izy ireo tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Noheverany fa midika ho tsy mijaly ny fitiavana. Noheverany fa midika ho zazakely rotsorotsin'ny ray aman-dreny ny fitiavana. Nilaza nefa Andriamanitra fa ny fitiavany de fitiavana tamin'ny fidianany. Ny fifidianana no porofo ny fitiavany, ka na inona ny tranga, tena voaporofo ny fitiavany noho izy ireo voafidy ho amin'ny famonjena. Satria efa nifidy anareo amin'ny famonjena Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina ny fanahy sy ny finoana ny fahamarinana. Mety hanolotra anareo amin'ny fahafatesana toy izay nataony teo amin'ny Paoly izy? Mety hanolotra anareo amin'ny fahoriana toy izay nataony teo amin'ny Job izy? Fa efa niaraka ny rariny zany, ambony indrindra izy, saingy misy tanjony zany rehetra zany. Raha tsy nanana tanjony izy, de izy no iavian'ny fikorotanana fa tsy ny fiadanana. Ny tanjony de ny ahatonga antsika ho tanteraka rehefa avy nandalo fahoriana vetivety mba hiorina mafy, atanjaka sy amaka. Toy ny voalazan'i Joba hoe manisy hery ao amintsika izy. Joba 7:20 tapany 2. Hitanareo fa izy tena de nijaly, nianatra fanarahana tamin'ireo zavatra niaretany izy. Reo zavatra niaretany indrindra ny nanao azy ho tanteraka. Hebreo 5:7 de nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy na de zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy, de tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Amin'ny fiteny mazava, ny toetran'i Jesosy mihitsy no natao tanteraka tamin'ireo fahoriana. Ary nilaza Paoly fa namela anjara fahoriana ho an'ny fiangonana izy mba hahafahan'izy ireo ihany koa no ny finoana an'Andriamanitra raha sy-pahoriana no ny aminy ho tonga eo amin'ny fahatanterahana. Nahoana izy no mila an'izany? Jakoba 1:2-4. Ary lalako, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetran'ny finoanareo de mahatonga faharetana. Areo ka ny faharetana isy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsisy tsy ampy na inona. Nahoana izy no tsy miditra tsehatra? Ao amin'ny Romanina 5:17-18 ny antony. Ary raha zanaka dia mpandova, sady mpandovan'Andriamanitra no piray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Fataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao de tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Raha tsy miara-miaritra aminy isika de tsy afaka hiara-njaka aminy. Ilaina ny miaritra mba hanjaka. Ny anton'izany de satria tsy voaka tsotro zao mihitsy io toetra io raha tsy eo ny fahoriana. Ny toetra de fandresena, fa tsy fanomezana. Ny olona tsy manana toetra de tsy afaka hanjaka, satria ny hery tsy misy toetra de satanika, fa ny hery miaraka amin'ny toetra no mahay manapaka. Ary tiany hatramin'izay ny fampizara amintsika na de ny fiandrianany azy, toy ny fomba nandreseny ka nipetrahany eo amin'ny seza fiandrianany rainy, koa dia ilaintsika ny andresy mba hiarahantsika mipetraka aminy. Fa ny fahoriana kely mandalo izay andalovantsika ankehitriny de tsy mendrika ny oarina amin'ny voninahitra lehibe izay aseho amintsika amin'ny fiaviany. Arena miafina toinina no efa nomaniny ho an'ireo izay vonina niditra ao amin'ny fanjakany amin'ny alalan'ny fahoriana maro. Aza gaga, aza atao zavatra mahagaga ny manjo anareo, ny fizahan-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapa-toetra. Zay ny voalazan'i Petera. Mahagaga ve raha tian'Andriamanitra hanana toetra toy ny an'i Kristy isika, izay azo amin'ny alalan'ny fahoriana? Tsy tompoko. Mandalo fizahan-toetra sika rehetra. Zahan-toetra sika rehetra ary faizina toy ny zanaka. Tsy misy afa-miala amin'izany na de ray aza. Zay fiangonana tsy miaritra ka tsy zahan-toetra de tsy manana an'io, tsy avy amin'Andriamanitra. Hebreo 12:1. Fa zay tiany Tompo no faizina, ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Fa raha tsy faizina tahaka nitondrana azy rehetra ianareo de zaza sary fa tsy zanaka. Kanefa io toerana miavaka nisy ny Smirna io dia tsy maintsy nampiarina tamin'ny taona rehetra. Tsy misy taom-piangonana afa-niala tamin'izany.
tsy misy tena pino ka afa-miala am'izany avy amin'Andriamanitra io, sitrapon'Andriamanitra io, zavatra ilaina io. Ilaina ny ampianaran'ny tompo atsika ny fahamarinana hoe tsy maintsy miaritra isika vao hitovy amin'i Kristy noho isika mandalo eo. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Sambatra ianareo, raratsian'ny olona sy enjehany, ary asian'izay teny ratsy itenena ny lainga ianareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valim-pity ianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjena ny mpaminany izay talohanareo. Ny rahona maizina sy ny tafidrifitry ny fiainana dia tsy famantarana ny amin'ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra. Ny andro mibalika sy ny ranotony ihany koa dia tsy famantarana ny amin'ny fitiavany sy ny fankasitrahany. Ao amin'ny malalany ihany no ahitantsika tsiraray fity aminy. Lay fitiavany dia ilay fifidianana nataony antsika talohany nandrenana zao tontolo izao. Tiantsika va izy? Eny. Ahoana nefa no alalantsika? Ny nilazany an'izany no alalantsika, ary voaseho ny fitiavany antsika tamin'ny tondrany antsika ho eo aminy sy ny nanomezany antsika ny fanahany, ka nametrahany antsika ho toy ny zanaka. Ary ahoana no naporofoko ny fitiavako azy? Ny finoko an'izay lazainy, ary nitondrako tena ampifaliana eo anivon'ireo fizahantsoetra izay avelany hitranga amin'ny fahendreny. Fantatro ny fahantrahanao kanefa manan-karena ianao. Eo indray sika. Jereo izy fa mivezivezy eo anivon'ny fiangonany. Toy ny ray arahany maso ny fianakaviany. Izy ny lohan'ny tokantranony. Izy ny mpia azy. Izy ny mpiaro azy. Jereny fotsiny na dia izany aza ny fahantran'izy ireo. Matafotoina tokoa ny mpino tsy miorona tsara zany. Ahoana no azakan'Andriamanitra mijery ny azy eo amin'ny fotoana tsy fisiana ka tsy mamarana an'io rehetra io? Ka hoe tsy matady tsony fa mandrotsaka an'io materialy rehetra io eo amin'izy ireo? Eo amin'izany indrindra no ilanareo mino hatrany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny fahendreny. Zavatra tena ilaina ihany koa io. Tsarovo ny fampitandremana nataony. Aza manany ampitso, ny am'izay hoaninareo na ny am'izay hotafianareo. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo, lay mampitafy ny voninkazo sy manome hanina ho an'ny tsitsiny, no anao mihoatra noho izany ho anareo. Tsy ireo zavatra ranofo ireo ny tena zavatra fototra ilainareo eo amin'ny fiainanareo, satria ny ain'ny olona tsy miankina amin'izay zavatra nanany. Fa katsao aloha, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy no anareo ny materialy rehetra ilainareo. Tsy mifototra eo amin'ny zavatra materialy ny vahoakan'Andriamanitra, mifototra eo amin'ny Kristy izy ireo. Tsy mikasaka ny hareny aty ambany izy ireo, fa ny any ambony ny katsahiny. Tena marina izany. Tsy mpanan-karena ny akamaroan'ny kristianina. Eo amantra no ahitana azy ireo. Toy izany tamin'ny andron'i Jesosy. Izay no nisy tamin'ny andron'i Paoly, ary tokony ho izay no misy ankehitriny. Toa tsy dia izay no hita ankehitriny raha ny amin'ny taonan'ny Laodikia izay siny ny harem-be ka andrefesana ny ara-panahy amin'izay hamaroany ny fananana eto an-tany. Manan-karena tokoa ny fiangonana, nefa tena mantra ara-panahy. Sambatra ny malahelo, fa aza ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ny mihinana sy ny misotro, tsy materialy izany, fa ato anatintsika. Izay olona manan-karena an'Andriamanitra ny manan-karena, fa tsy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Miantso mafy ny fanahy, fantatro ny fahantranao, fantatro izay ilainao, tsy firy ny anananao, tsy firy ny zavatra ahafahanao mirere, norobaina taminao ny fanananao, nafoina ho ampifaliana ho takalon'ireo fananana mandrakizay izay mety nanananao, ny omezana ianao, nambanina ianao, tsy mba manana fidirana materialy azo hitodiana, kanefa manan-karena ianao. Ao aminy no antoka ho anao, dia ilay pinga no sady valim-pity lehibe indrindra ho anao. Mbola ho avy ny fanjakanao na dia izany aza. Ho avy an'ifo izany. Ary aritra mandrakizay io anankiray io. Mijery tsara aho ny fizahantsoetra sy ny loza manjo anao. Fantatro fa sarotra tokoa ny manondy. Ho tsaroako anefa izany rehetra izany raha hiverina hitaky ny ahy, dia eo no amaliko soa anao. Tsy manohitra ny manan-karena akory izany, satria afaka monjy ny mpanan-karena Andriamanitra. Manan-karena ny zanak'Andriamanitra sasany. Nefa dia mety ho lasa fandrika tokoa ny vola, tsy ho an'izay manana azy ihany, fa ho an'ireo izay tsy manana ihany koa. Hatrany amin'ny taona voalohany, efa niteny mafy an'ireo izay nandambolambo ny mpanan-karena Jakoba. Aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny tompontsika. Niezaka nanoso menaka ny mpanan-karena ny manitra teo mba ahazoany fanampiana, raha tokony hatoky an'Andriamanitra. Aza manao an'izany, hoy Jakoba, aza manao an'izany. Misy zavatra hafa ankoatra ny vola, tsy ny vola ny vahaolana. Tsy izay ihany koa ny vahaolana raha ny ankehitriny. Manana harena noho izay nananantsika teo aloha rehetra isika, nefa dia miaina hatrany ireo trangan-javatra ara-panahy hita tanteraka. Tsy miankina amin'ny vola no iasàn'Andriamanitra. Ny fanahy no iasany, ary tsy tonga io fiasan'ny fanahy io
raha tsy amin'ny alalan'ny fiainana voatokana ho an'ny teny rery ihany. Lay sinagoga ny Satana. Apokalipsy 4:7 tapany 2. Fantatro ny blasfemia ataon'izay milaza ny tena no jiosy kanjo sy izy fa sinagoga ny Satana. Andininy anome antsika fisainana betsaka izy ity. Tsy hoe miavaka ihany ny zavatra hita eto, fa noho ny fahitana ny fiverenan'izany ndray eo amin'ny taom-piangonana hafa any amin'ny arivo-taona mahery any aoriana. Apokalipsy 4:7 fantatro ny asanao, ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy kanjo sy izy fa sinagoga ny Satana. Voalohany aloha, ny teny jiosy eto de tsy manondro ny fivavahan'ny vahoaka jiosy, mitodika fotsiny amin'ny vahoaka ao Jodia zany. Mitovy amiko ihany raha ilaza fa teraka irlandais. Milaza reto olo reto fa tena jiosy izy, tena teraka jiosy, mpandainga izy reo. Tsy jiosy izy reo, na tamin'ny fahaterana na tamin'ny fivavahana. Raha marina zany rehetra zany, inona ary izy reo? Vahoaka voafitaka saingy efa mpikambana tao amin'ny fiangonana, ampahany tamin'ny voaloboka sandoka izy reo. Tsy avy eo amin'ilay tena fiangonana izy reo fa avy amin'ilay fiangonana sandoka, satria nilaza Andriamanitra fa sinagoga ny Satana izy reo. Eny, ny teny hoe sinagoga de tsy teny mitovy amin'izay fampiasantsika hoe fiangonana. Ao amin'ny Baiboly, ny fiangonana de midika hoe reo zay nantsona hivoaka, na reo zay vao antsy hiala amin'ny. Nilaza ny amin'ireo vahoaka voafidy reo ny mpanao salamo hoe sambatra zay fidinao ka ampanatononao anao, itoetra eo akanjanao izy. Salamo 5:24. Fa ny dikan'ny sinagoga dia vondrona na fikambanana. Mety ho tsara zany nefa mety ho ratsy, saingy ratsy zany raha nitranga eto, satria tsy avy amin'Andriamanitra no ivondronan'izy ireo eto fa avy amin'ny tenany ihany. Hoy Isaia aminy, na de misy miara-mioko aza de tsy ho avy amiko zany, ary na iza miara-mioko amely anao de ho lavo noho ny aminao. Isaia 4:15. Ary noho izy reto nanohitra marina n'ilay tena voaloboka de sanany aminy Andriamanitra ndray androany ka hamodika azy. Fa nahoana sika no mahita olona isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fiangonana izay milaza tena ho jiosy? Zao no antony. Noho izy ireo mpandainga de vita ny dira-tena arak'izay tiavany azy. Afaka ilazan'izay tiany izy ireo ary toa marina io, de fikitra amin'izany. Ary vitan'izy ireo no mandainga miaraka amin'ny fiheverana mahafiorina ao an-tsaina eto hoe movatsy jiosy ny akamaroan'ny fiangonana tany am-boalohany, raha tsy izy rehetra aza. De ireo mpikambana voalohany tamin'ilay vatany, jiosy ny mpianatra 12, ary jiosy na prozelita ny mpianatra tonga taty aoriana. Koa ny filazan'ny olona ny tena no jiosy teo dia nanana ny fahamboniana sy lazan'ny tena no nanana ny marina. Mandaingany ary azony hatrany zany, na ny amin'ny zava-nitranga na ny tantara na ny hafa koa. Teneny fotsiny ane io ka averimbereno amin'ny olona, fa naika an'izany izy aty amin'ny farany. Nisy zavatra voarainareo ve eto? Tsy izay fanaza ihany ve no hita eo amin'ny fiangonana ankehitriny? Tsy misy andian'ny dera-tena ho tena fiangonana tamin'ny voalohany va? Ka lazainy fa tsy misy famonjena raha tsy ao aminy. Tsy midera-tena ho manana ny fanalahidin'ny fanjakana zay hoe azony tamin'ny Petera va izy reo? Tsy midera-tena va izy reo hoe Petera ny papany voalohany, no sady nono natao Roma izy, nefa tsy misy mihitsy tantara maneho an'io? Ka na de ireo manam-pahaizana sy lalitsaina indrindra aza ka mpikambanao, de mino ny laingany? Sinagoga ny Satana. Ara Satana no rainy, nefa rainy lainga izy, de tsy magaga raha mpandainga ihany koa ny ao amin'ny sinagogany. Raiso ilay fiheverana ny amin'ny hoe blasfemi. Reto zay avy amin'ny sinagoga ny Satana reto, de tsy manao blasfemia an'Andriamanitra eto raha azo atrango zao. Na de tsy mivantana azy zany, fa ilay tena fiangonana no naovany blasfemi. Zany mihitsy, toy ny nanenjehan'ny Kaina sy namonoana ny Abela noho izy Kaina avy amin'ilay ratsy. Ary toy ny niezahany mpianatra jodaisma ratsy ara-pomba, nilaza Jesosy fa devoly ny rain'izy ireo. Amodika ny kristianina tamin'ireo taona vitsy tamin'ny taom-piangonana voalohany. Io andian'ny ray io ihany eto, lay voaloboka sandoka, no miezaka mamodika mafimafy kokoa ny tena pino teto amin'ny taom-piangonana faharoa. Nahazo vahany io fanahy antikristy io. Lay andian'ny sokosoko moramora atao amin'ny fiangonana tamin'ireo asany, ny nikolaisma, de tsy natahotra ny niariany intsony fa nanao rafitra ankalalahany teo amin'ilay andiany namorony tenany, ary nanohitra an'ilay tena fiangonana tamin'ny fankalalahana tsy haina fenina. Eny, raha milaza hoe fiangonana antikristy voarafitra io, de avy amin'ny tantara voaporofo fa marina no ilazako zany aminareo. Lay fiangonana voalohany niorina tao Roma, amaritra ny tantara ansika amin'ny taonany Pergamosy, no efa namatika ny fahamarinan'Andriamanitra ho lainga tamin'ny ampidirana ilay fivavahana fanompotsapy nanatsofoany an'ireo anarana sy ireo fiheverana kristianina. Efa lasa fanompotsapy niariary zany tamin'ny taona faharoa, na de niambo tena fiangonana aza, ka natonga ny Polikarpa nandeha 520 kilometatra teo, na de efa antitra aza, mba hiangavy ny iverenana izy ireo.
nefa tsy nanaiky niverina izy ireo. Efa niorona mafy ny fitsijaram-pahefany sy ny rafim-piangonana fa nandao tanteraka ny teny izy ireo. Io ary no sinagogany Satana, feny fitenenan-dratsy, zay efa nanana ny voan'ny fampianarana nikolaisma tao aminy, zay ho lasa fohy be na fivavahana mihitsy taty aoriana kely ho amin'ilay fahefany Satana. Ary tena marina io, satria tsy milaza ny Apokalipsy 2:7 tapany 2 hoe avy amin'ny sinagogany Satana reo olo reo, fa sinagogany Satana izy ireo. Tsy zava-baovao akory ny fanany antikristy io, tsy zavatra vao niditra tao amin'ny taom-piangonana io, fefa teo foana io nandritra izany. Mba halalana tsara ny fomba fiasany, ny nanoheriny an'Andriamanitra sy ny nanapahany fiangonana, dia jereo ny testamenta taloha ary zao na izy azy teo. Andeha ho diniantsika io fanahy io fony zany voaseho teo amin'ny Israely raha nivoaka ny Egipta mba ho fiangonana tany anefitra. Toy ny niandohan'ilay fiangonana voalohany teo ambany ny fanimpony ny fanahy masina tanteraka tamin'ireo famantarana sy ireo fahagagana, ary ireo fampisehoana toy ny faminaniana, ny teny tsy fantatra sy ny fandikana, ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fanasitranana. De toy zany ny teo amin'ny Israely raha niala ny Egipta izy. Teo ambany ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra voaseho tamin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana. Andriamanitra no nitarika ny vahoaka, izy raha ny marina ny mpanjakany, ray mpanjaka izy teo. Izy no niany Israely tahak'izay lehilahy miany fianakaviany. Izy no namelona azy ireo, niadiny, nanamora ny fahasahiranany ary namany olany. Sahirana ny karakara azy ireo tsotro zao izy. Izy ireo ihany ny firenena nanehony na ten'Andriamanitra azy. Nefa nijerijery na nididiny izy ireo ndray andro, de nahita ny Filistina sy ny firenen-kafa nanana ny mpanjakany nanapaka azy. Nanintona ny masony zany ary nanapa-kevitra izy fa tokony hanisy olona eo amin'ny fitondrana nanany. Nila mpanjaka izy ireo. Andriamanitra tena nenefa no efa anome azy olona eo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ilay maizy an'i Jesosy Kristy Tompo, saingy nioarana izy. Fantatry Satana ny planin'Andriamanitra ka nataony tampon'ny olona nioatra an'Andriamanitra, lay teny. Rehefa nanatona ny Samuel izy ireo ka nangataka mpanjaka, ketraka indrindra Samuel ka saika efa nitsahatra ny fony. Andriamanitra no nitarika ny vahoakany tamin'ny alalan'io mpaminany voatokana sy nohamarininy ny soratra masina io, nefa natsiaro ny laviny izy. Novoriny ny vahoaka ary niangavy azy izy mba tsy hodina hiala amin'Andriamanitra zay nitondra azy toy ny zanaka, ka namaro sy nitaha azy. Kanefa nikiry any izy ireo, de ora tamin'ny Samuel, tsy mbola diso ianao teo amin'ny fitondranao, na tokatrano ianao teo amin'ny fitantanam-bola, nataonao zay azonao natao mba hiazona anay teo amin'ny nitsy ny tenin'ny Tompo. Ankasitranay ny fahagagana, ny fahendrena, ny fiarovana sy ny fiahin'Andriamanitra. Inonay zany, tianay zany, ary tsy tianay raha ny marina ny alan'izany. Saingy mila mpanjaka fotsiny zay mba hitarika anay anady. Eny, azo antoka fa rehefa hiady zay, de tianay hatrany mpisorona raha hialoha lalana anay, ny Joda manaraka aoriana, de itsokan-jomara sy hika ary hiry zay. Tsy mikasa ny ampijanona an'io rehetra io akory zay, nefa mila mpanjaka ho isanay zahay mba hitarika anay. De hoy Andriamanitra tamin'ny Samuel, hitanao tsy anao no laviny, fa izano no laviny tsy hanapaka eo aminy. Loza re zany. Tsy tonga saina mihitsy izy ireo hoe ny nangatahany tamin'Andriamanitra ny amela azy hitovy amin'izao tontolo zao hafa rehetra anie ka fandavany azy. Satria efa voalahatra Andriamanitra fa tsy mitovy amin'izao tontolo zao ny fanao ny vahoakany. Tsy avy amin'izao tontolo zao izy ireo ary tsy mitovy amin'izao tontolo zao no sady tsy manao ny fanao n'izao tontolo zao. Efa voaombony amin'izao tontolo zao izy ireo ary zao tontolo zao efa voaomby teo imasony. Kortianina 2:9-7 koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy ny Tompo, ary aza manendry zay zavatra tsy madio, ary za dia handray ianareo ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy ny Tompo tsy to. Hitanareo fa ny anotokana nampiavaka ny Israely tamin'ireo firenen-kafa rehetra de Andriamanitra. Ho nitovy tamin'ny firenen-kafa rehetra ny Israely raha natao ankilany Andriamanitra. Nitovy tamin'ny lehilahy hafa rehetra Samsona rehefa nanapaka ny volony. Raha ataon'ny fiangonana ankilany fitarihan'ny fanahy masina, de tsy ho hafa akory izy fa zao tontolo zao misalotra ny anaran'Andriamanitra eo aminy. Antotany ray ihany no misy an'izao tontolo zao sy ny fiangonana, tahaka ny Jakoba sy Esau, zay avy amin'ny ray aman-dreny ray ihany, fa ny fanan'Andriamanitra no nanavaka azy. Tsy manova zavatra ny fiantsonareo ny tenanareo ho kristianina, afaka anao toy izany ny rehetra. Fa miankina amin'ny hoe manana ny fanan'Andriamanitra ao anatinareo ve ianareo sa tsia? Satria laviny ianareo raha tsy eo io fanahy io, tsy azy ianareo. Amen. Nisy vehivavy nanontaniako voatsela raha kristianina izy, hoy izy tamiko, tiako ho fantatrao raha miseho fa madory zava-manitra isan-kariva. Inona ny mety ifandraisany zany amin'io na de kely aza? Na metodista, na batista, na pentekotista, tsy misy ifandraisany amin'izany io, fa na ny fanahy masina io na very.
Noho izany, hatrany amin'ny fiandohan'ny fiangonana voalohany dia efa nandinika sy namakafaka ny olona ny amin'ny fomba ioarany an'Andriamanitra. Nanomboka nanehoana izy azy ny asan'ny Nikolaita. Dia nisy andiany ny forona. Nialana nalavitra n'ilay modely napetraky ny tena izy ireo. Dia ny anankiray novana monja dia efa ampy. Dia indro fa nahazo ny vongany rehetra io masirasira kely io. Zay diso amin'ny lalàna iray dia meloka amin'izy rehetra. Teny anankiray monja no novany efa ampy zany. Ary efa niorona io andian'ny fototra teo amin'ny Satana io, dia nanomboka nankahala sy niady tamin'ireo tena pino, ary nanamafy ny tenany dia ireo izay tany ivelany ho fiangonan'Andriamanitra izy ireo. Jereo ny fomba famoahany rafi-pivavahana fankahalana, potehan'ny fiombonana, fangidina no aterany. Zay no dikany teny hoe miora, nameno Smirna ny fangidina. Voaloton'ny faka mangidiny maro, dia nisy falitonany aniditra hatrany. Atsapany voka-dratsiny zany ny taona tsiraray. Nanalafitra n'ilay nisy tamin'ny voalohany ny fiangonana Smirna, lasa safiotra zany, nanao ny tena no safiotra toy ny nataon'i Eva. Fantatrareo fa vokatra avy amin'ny fanakambanana karazan-javatra anankiroa ny safiotra. Tsy madio toy ny tamin'ny voalohany intsony ny vokatra azo. Zazasariny eo. Eny, rehefa namela n'ilay bibidia nakambana ny voany tamin'ny azy Eva, dia niteraka zavatra natsoina hoe Kaina, izay tsy tena olona tanteraka, avy amin'ilay ratsy izy io. Mario ny tsy fitoviany tamin'ny Abela, Mario ny tsy fitoviany tamin'ny Seta. Nankahalan'Andriamanitra izy ary tsy nanaiky nankatoa ny teniny no sady nanenjika sy namona an'ilay marina, nanandra tena ho ambony noho ny tenin'Andriamanitra. Niala tamin'izay nisy azy tamin'ny voalohany ihany koa ny fiangonana. Safiotra izy io, zany hoe ilay fiangonana anarany no safiotra. Hoy ny olona, Batista, fa tamin'ny voalohany dia tsy batohy izany. Metodista, fa tamin'ny voalohany dia tsy batohy izany. Raha tokony ho tenin'Andriamanitra madio, raha tokony olona feno ny fanahy ny ao am-piangonana izay tarihany fanambarana omeny ny fanahy, dia fampianaram-piangonana no misy eo ankehitriny. Ireo fitsipy-pifehezana sy ireo fiheverana lalina avy amin'ny olona manan-tsaina. Ny fahaizana no nisolo-toerana ny fanambarana, ny fandiniana no nasolo ny finoana. Nosoloany lamina ilay fiderana mivoaka ho azy ao amin'ny fany masina, fa tamin'ny voalohany dia tsy batohy izany, niova tanteraka ilay karazana. Lasa fiangonana safiotra izy io. Koa rehefa lasa safiotra ary ny fiangonana, amoaka kristianina madio ve io? Tsy vitan'izany. Tsy ananany le aina na vo mahavita nitondra ny kristianina ho amin'ny fahaterahana. Ny karazany dia mamoa araka ny karazany. Ny batista mamoa batista hafa indray izay manao ny fanaony batista. Ny metodista mamoa metodista izay manao ny fanaony metodista. Tsy misita ho manana ny herin'Andriamanitra izy ireo no sady tsy afaka hananany zany satria tsy eo io. Ny endrim-pivavahany amin'Andriamanitra sy ny fampianaram-piangonany sy ny dogmany no manondro azy. Raha ny safiotra ny resahana, fantatrareo ve ny safiotra indrindra misy eto an-tany? Efa nisy teto amin'ny tsikatry ny elo zany, dia ny apondra. Avy amin'ny fanakambanana ny briky sy ny soavaly io. Karazam-biby hafahafa izy io, tsy afa miteraka izy. Tsy mananaina afaka anaovana an'izany izy. Raha ny asa nefa ny resahana, resiny ny asa vitan'ny soavaly na ny briky. Jereo anefa ny toetrany, madido no sady tsy azonao itokisana mihitsy. Tena maneho ny endriky ny fivavahana safiotra izy io. Fanakambanana ny hazavana amin'ny ezina satria tandido ny tena pino ny soavaly, fa maneho an'ilay ratsy ny briky. Akambano zany fa fivavahana momba sy ara-pomba no azonareo, tsy ananany tsironaina, efa maty io. Afaka hiteny momba ny fahamarinana izy fa tsy vitany ny amoakan'io, tsy eo anivony Andriamanitra. Nefa dia mivory izy no sady miresaka ny amin'Andriamanitra saingy mandahan-kitsy rano ny heriny. Amin'ny anaran'ny tompo mihitsy no andavan'izy ireo miteny, ary tsy misy azo antenaina ny aminy. Mba fantatrareo moa fa tsy misy fivavahana voarafitra ka efa nanana fifohazam-panahy? Tsy mbola. Raha vao nanangana rafitra izy ireo dia maty. Tsy vita na dia niverina azy, tsy tompoko. Azoko aseho anareo amin'ny tandidony zany. Ao amin'ny Exodosy 17:17, ary ny volo ateraky ny briky dia asolonao zanak'ondry, fa raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahanao ny voziny, ary ny lamatoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia avotanao. Hitanareo, azo avotana ny briky, azo avotana ny mpanota mampalahelo rehetra amin'ny alalan'ilay raha fanatitra nalatsaky Jesosy Kristy, na koa ny fandavany an'i Kristy dia andavana azy. Saingy tsy azo avotana ny apondra, tsy misy fanavotana ho azy, tsy misy raha ho azy. Tsy afaka isy zany satria ao am-piangonana ny fialofana ho an'ny apondra, fa ao amin'ny raha ny fialofana ho an'ny briky. Ny apondra dia tsy manana vo afaka ho velomina ho aminy, fa ny briky no manana vo. Indro vao herinandro vitsy zay, nisy tahirin-tsoratra ny vakiko. Eny, tahirin-tsoratra nataon'ny olona mpandraraha mbola tsy voavonjy izy ity,
fa tsy nataon'ny kristianina. Nilaza izy fa gaga raha nahitan'ireo fiangonana. Tena tsy hainy nazavaina ny nataon'izy ireo. Seminera feno mpampianatra ambony izay nampianatra ny tenin'Andriamanitra am'teany azy no teo amin'izy ireo. Koa dia tsy azon'ity olona ity mihitsy ny antony. Tena nampidanaka azy zany. Nilaza izy fa tsy mahagaga raha ny tsy mino ny fisian'Andriamanitra na ny komunista na reo hoe malalatsaina na koa olon-kafa ny nanao an'io. Fa raha ny fiangonana mihitsy ny mamotika ny tenin'Andriamanitra dia tena famonon'olona efa novinavinaina mihitsy zany. Zay ary ilay fivavahana safiotra eo aminareo. Mifoaza ry Amerika alohany hoe tara loatra. Raha vao manalavitra ny tenin'ny fiangonana dia ino an'io rehetra io, tahaka ny Eva. Foniterakaina dia hoy izy nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho. Ataonareo ve fa zay mihitsy ny tiany ambara? No heveriny fa nahazo zazalahy tamin'ny tompo izy. Hitanareo, raha vao voafitaka tamin'ny andraisany tenin'ny Satana izy, raha tokony handray ny tenin'Andriamanitra, dia no heveriny fa marina avokoa izay lazainy. Raha nilaza izy fa nahazo zazalahy tamin'Andriamanitra, dia nahazo zazalahy tamin'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia nametraka lalàna teo amin'ny tontolony. Ny voa tsara dia tsy hamoa afa-tsy voankazo tsara, ary ny voa ratsy dia tsy hamoa afa-tsy voankazo ratsy. Kanefa ny voa tsirairay na dia tsy mitovy aza dia samy hampiasa tany, tsironaina, amandona ary masoandro raha ihany, saingy tsy maintsy hamoa araka ny karazany io. Mario ny tantaram-pirazanan'ny Kaina, mario ny tantaram-pirazanan'ny Seta. Zavatra tokana ihany ny mampiavaka azy ireo. Lay voany tamin'ny voalohany, tsy misy afa-tsy zay. Raha dininareo akaiky io fanambarana nataony Eva io, dia atsikaritra ianareo fa nanana fahalalana kokoa noho ny fiheverany maro izy. Tsy nataony ho avy amin'ny Satana io zazy io, satria ahatonga azy hitovy amin'Andriamanitra raha izay. Andriamanitra ihany no afaka ahary vota ao akibon'ny Maria. Tsy vitan'ny Satana ny hanao toy izany, na lalan'io Eva. Mamatika ihany no azon'ny Satana atao. Koa nofinganiny tamin'ny voa ratsy izy io, dia ilay voany menarana namoaka ny Kaina. Ilay voany Adama no niteraka ny Abela sy Seta. Samy nandalo dingana mitovy ireo voa ireo. Saingy tsy nitovy ireo zazy ireo satria avy amin'ny voa tsy mitovy. No heveriny ho avy amin'ny Andriamanitra Kaina, nekeno toy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny laingany devoly. Zay mihitsy no ananantsika ankehitriny. Mametraka ny tenany oloaran'ny fahamarinana ny fiangonana, kanefa tsy ao aminy ny fahamarinana. Mianina amin'ny alalan'izany anefa ireo zanany naterana dia zany aza, ka vonona ny amony mihitsy aza mba anohanany ny fahadisoany. Raha heverinareo fa diso tafahoatra aho, vakio avokoa ny Timoty 2:7 ary ny 2:1 amin'ny 4. Timoty 2:7-2:1 Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy Tompo, izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriny teny, masotoa, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mamporose, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidity sofiny izy, dia mora mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivilo amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona teny amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Raha vao namela ny tena ny analafitra n'ilay nisy voalohany ny fiangonana, tahaka ny Adama sy Eva, dia nakatoerana ny fahafatesana. Tsy nanan-kery izy, habibiana no hita eo aminy. Tamin'ny minitra nitodian'ny fiangonana ho amin'ny fombafomba sy ny lanona-pivavahana, ka nitodiany ho amin'ny fanapahan'ny olona sy nanaovany rafitra n'ireo mpitoroteny mba ho andiany, aka fanapa-kevitra ny amin'ny fomba fitondrana ivelan'ny fanamasina sy ny teniny. Tamin'io fotoana mihitsy no nidira ny fahafatesana, dia nanomboka narary izy io. Ary rehefa narary dia lasa nidian'olona tsy nanan-kery, izay tsy nanana fitaovam-piadiana hafa akoatra ny teny alahatra. Tsy nisy zavatra avy amin'ny fanahy ka hainy navoaka, satria teo amin'ny tetikasa no niorenany fanantenany, fa tsy teo amin'ny finoana ny teniny. Tetikasa no nafafin'izy ireo, koa dia nijinja tetikasa izy. Famadiana no nafafin'izy ireo, ka zaza voavatika no nijinjainy. Raha misy manovaova an'Andriamanitra dia hijinja marina n'izay niezahany natsofoka. Tokony ho nianatra ny zava-nisy teo amin'ny zavaboary ny olona, novaovainy ny zavaboary. Natsofony tao amin'ny zavaboary ny heviny manokana ka navadibadiny indray ny molekula sy ny sisa, dia mijinja tadio izy ireo ankehitriny. Jereo fotsiny fomba fiompiana akoho, fiompiana avoleta loatra zany ka lasa toy ny milina efa reraka manatody sisany eo. Tsy tsara hoaniny zany fa malemilemy no sady tsy misy otrikaina firy. Misy akora alefa mitsindrona ao anatin'ny hena ho antsika, ary zay no manova ny toe-batan'ny olona ka lasa miena ny valahan'ny vehivavy, fa mialehibe ny sorony, ary ny lehilahy mifanohitra amin'izany. Koa raha ny famadibadiana ny zavaboary no miteraka bibiana sy fizakatsika ny vokany, inona no hitranga raha hovanareo ho lainga ny fahamarinana? Zao ny valiny,
raha fipivavahana anty Kristy zay lafitra an'Andriamanitra no azontsika, tena ny vily loatra, ka tsy misy itoviny mihitsy no sady tsy mahavoaka zavatra toy ny nataon'ilay nisy voalohany. Ny valiteny tokana ananan'Andriamanitra eo amin'ny tranga-javatra toy izany de ny fary afo. Teo andalam-pahafatesa ny taonan'ny Smirna mampalahelo io. Noho ny maty zany, de tsy tafaverina intsony. Tsy mbola nisy taom-piangonana tafaverina. Tsy mbola nisy fifohazam-panahy ny verina. Tsy vita ny anana ny fiainan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanavaozana ara-nofo, fa ny fanavaozana indray avy any ambony no ilaina. Teo amin'ireo afin'ny fifohazam-panahy ny Pentekosta no niatombohan' izao taona farany izao, nefa nataon'izy ireo rafitra avy hatrany zany. Raha tokony handray ny teny, de ny fisainany manokana no nalainy ary nataony tsotro izao zay nataon'ireo taona hafa rehetra, natakalo ny fitsipika ny teny. Misy tahafotsiny ianareo amin'ny fitsipika io, de jereo ny azo anareo. Ho voaroaka ianareo rahalahy, de ho enjehiny ary lazainy fa avy amin'Andriamanitra zany. Fa toy inona no itiavan'izy ireo ny anaram-piangonana? Tsy mahagaga zany. Taranaka faharoa avy amin'ny Pentekotista izy ireo. Ary satria tsy manan-javokely Andriamanitra, de zanaky ny rainy fotsiny izy ireo. Ary hita taratra eo amin'ny fampianaram-piangonana sy ny fomba fanompony zany. Afaka iresaka ny amin'izay nisy fahiny izy, saingy tsy vitany ny amoaka toy izany. Nanana tsela-pazavana izy ireo fahiny, kanefa saika efa kotroka sisa no hita eo aminy ankehitriny. Fa velao an'izy ireo iresaka aminareo ny laza ny hetsika misy azy. Fa ilaza izy ireo hoe, eny Ramse, tiako ampahafantarina anao fa tsy hetsika na tombok'olombelona zao. Tonga tamiko zany, nilatsaka teo amin'ny olona rehetra ny fanahy. Eny tompoko, lay nisy tamin'ny Pentekosta no teo aminay. Tsy avy tamin'ny olona zao fa avy tamin'Andriamanitra. Nahoana ary zany no tsy nitohizan'izy ireo toy izany hatrany? Raha Andriamanitra nanomboka an'io, de fomba ahoana ny tsy nahafahan'Andriamanitra nitahiry zany ka namarana an'io? Raha tsy nanoratra boky maro feno fanekem-pinoana sy tsy anjery ary dogma Andriamanitra tany am-piandohana io, zo inona no ananan'izy ireo hanao an'io? Andriamanitra no nandrotsaka ny fanahiny tamin'ireo Batista, Metodista, Nazareana, Adventista, Presbiteriana, ireo lalao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, maro isan-karazany no mitondra an'izany anarana zany, sy ny sisa. Ireo rahalahy rehetr'ireo dia samy nitezaina avy tamin'ny fampianarana sy ny fifehezan-dalàna ary ny fitsipiky ny fiangonana sy ny sisa, tsy mitovy. Nofafan'Andriamanitra hiataka izany rehetra zany. Nopotehany ny fampianarana mikasika ny fitsinjaram-potoana ny ananan'izy ireo, ary naveriny ny fanomezam-pasoava ny fanahy, zay manam-pirofo fa izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Saingy nandray lesona ve reto Pentekotista reto ny amin'ny anaram-piangonana? Tsy tompoko. Niverina avy hatrany ho rafitra izy, ary nanao boky fianarana ho an'ny tenany, ireo fifehezan-dalàna sy fitsipiky ny fiangonana, ny boky ny fikambanana sy ny sisa. Misy an'izao fiheveran'izao an-tsainy, ny ana-pirofo fa izy ankehitriny no manana ny fahamarinana rehetra, ny valim-panontaniana rehetra, ka noho izany de izy n'olona ny soganin'Andriamanitra, ka mahafantatra ny fanao sy afaka anambara amin'ny hafa toy ny mpitaridalana no tendrin'Andriamanitra. Kanefa tsy eo amin'izy ireo zany. Nanao ny tena nosafiotra mitovy amin'ilay andian'ny voany izy. Raha tiany no isan'ny ampakarina, de tsy maintsy mivoaka avy ao toy izay nataon'ireo razany teo aloha izy. Nitovy tamin'ireo hafa ihany izy ireo, tapitra ny fifohazam-panahy, miezaka melona anarana izy ireo kanefa de maty. Raha fipivavahana no nalaina, nefa mbola miresaka ny amin'ny fanan'Andriamanitra ihany. Miresaka ny amin'ny pirofo ny fananana ny fany masina. Adinona nefa fa afaka hiteny amin'ny teny tsy fantatra koa ny devoly. Lay fikorokorohana tanteraka tao Babela no eo anivony kanefa tsono ny fanan'Andriamanitra. Hitantsika eto indray fa ny olona no mibaiko an'Andriamanitra, raha tokony hoe Andriamanitra no mibaiko ny olona. Eny, mety anakihana ny voalazako eto ianareo. Eny ary, milaza tena ho Pentekotista sy ara-pilazantsara izy ireo. Aoko zany ho pirofony. Nidina tao amin'ny rahona ny afo tamin'ny Pentekosta, ka nizarazara teo amin'izy rehetra toy ny lela, de nilatsaka teo amin'ny tsiraray. Aiza ary ny afo? Niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo tamin'ny Pentekosta ary azo ny mpiaino zany. Aiza ary io? Nivelona teo toy ny fianakaviany iray ny mpino rehetra tsy tamboisaina, nefa ny Pentekotista de nisaratsaraka be toy ny andiany rehetra nisy teo amin'ny tantara ihany. Tsy nisy sana nakambana ny tenany tamin'ilay fiangonana nisy voalohany, fa Andriamanitra irery no nanampisa azy tamin'izany. Feno osy toy ny hafa rehetra ihany anefa ny eo anivony ankehitriny. Midera tena ho ara-pilazantsara izy ireo, nefa tsy hainy pirofony zany. Tsy ahitana hery toy ny hafa rehetra amin'izy ireo ihany ny fiangonany. Raha ara-pilazantsara izy ireo de tokony anaikisika fa nanao fahadisono zany ny baiboly raha namaritra fa lay nisy tamin'ny Pentekosta no lehilahy ara-pilazantsara. Miry izy ireo hoe nisy fiovana lehibe tato anatiko. Marina ny azy. Saingy fiovana tsy ho amin'ny tsara io. Fotoana zao iverenana amin'Andriamanitra. Efa maty izy ireo saingy mamelona anarana sisa. Tsy famantarana ny amin'ny fifohazam-panahy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, famantarana ny amin'ny fahafatesana io.
naneo ny porofo ny fiafaran'ny fanompo-pivavahany jiosy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra hoe nisy vanim-potoana vaovao ny atomboka. Eny, ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra no manarona tanteraka ny taom-piangonana jetlisy ary eo andalam-piverenana amin'ny jiosy ny filazantsara. Lazay ny olona ho manondro hetsika ara-panahy lehibe ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Diso sambo izy ireo, famantarana ny amin'ny fataperan'ny fisainan'ny olona sy ny programany ary ny fanjakany rehetra zany raha ny marina, fa eo ampidirana tsehatra ny fanjakan'Andriamanitra. Mifoaza ary vahoaka an'Andriamanitra, mifoaza. Raha iverinareo fa tsy marina zany de no zao maneran-tany na ny pantekotista na ny eo amin'ireo andiany mpitana ny fotom-pampianarany de samy nanao rafitra ho an'ireo lehilahy mpandraharaha ary mameno ny pilipitra izy ireny nefa tsy manana ny anson'Andriamanitra. Nanao ny tena no mpanarato-olona sy mpanangana hetsika avy amin'Andriamanitra izy ka nilaza fa tsy nahombo ny fanomezam-pahasoavan'ny fanompona hita ao amin'ny Efesianina 4:1-7 izay nomen'Andriamanitra ny fiangonana ka izy ireo no naka-toerana. Eo anivon'ny fahatanterahany faminaniana mihitsy no misy atsika, ilay natao hoe fikominikôry, nefa tsy fantany akory fa manatanteraka an'io izy. Ny fahatsapahany foana ny toriany anjabany ka heveriny ho fahamarinana. Amindra fo aminy ane Andriamanitra. Isokatra ane ny masony raha mbola misy ny fotoana. Enoy aho, taiza ny voninahitra avy amin'ny vola, na ny laza sosialy, na ny fahafahana mandraraha, na ny fahaiza mandinika, ka efa nafahan'ny olona ho lasa mpitarika ara-panahy. Na oviny zany no efa nanome lanja ny tenin'Andriamanitra? Nahoana, rehefa manomboka heverina ho fomba iasan'Andriamanitra ny zavatra ara-materialy, na zay zavatra manandanja eo mason'olombelona, fa tsy ny fany masina ary izy irery ihany, de miady manohitra an'Andriamanitra sika, fa tsy miandany aminy. Eny, tiako amafisina tsara zany eto. Tsy miteny manohitra velively sy ny loholona eo amin'ny fiangonana, tsy tompoko. Ary mety ho mahantra indrindra tsy mbola nisy toy zany io loholona io, na ho mpanan-karena indrindra eto tany. Fa ampy rehefa loholona mifo sy ny asa izy. Tsy salasalako mihitsy ny vavaka sy anendry an'izay lehilahy mahafeno tanteraka an'ireo fepetra ara-panahy ilaina mba ho lolona na ho diakona. Ary tsy misy idirany toe-bolany na ny toerany ara-tsosialy. Saingy rehefa hitanareo fa ny resaka ara-tsosialy na ara-bolany tafiditra eo amin'ny fiangonana ka mampizara ny olona na amin'inona na amin'inona, tsy avy amin'Andriamanitra zany. Famantarana hafa ihany ny amin'izao andro zao zany, eo amin'ity taona ny Laodikia ivelomantsika ankehitriny izay manan-karena ranofo saingy mahantra ara-panahy. Fantatro ny fahantrahanao. Mba tsy karitrareo hoe fa nifandraika tamin'ny sinagogan'ny Satana ny fahantrahan'izy ireo amin'izao andininy zao. Eny, io le rafi-pivavahana mahery sy manan-karena izay miazona ny arena no sady manao ankila-bahoatrany ny olona mahantra izay manompo an'Andriamanitra. Rehefa miasa am-pon'ny olona ny fanan'Andriamanitra, de iza ny mahafoy ny trano lehibe sy ny fananany? Lay ondry vitsy hatrany ny mahafoy ary lasan'ireo rafi-pivavahana lehibe zany. De makaiza ireo olona ireo avy eo, mivory eny atokantrano, any amin'ireo trano fitehirizam-bokatra efa tota, any ambanin'ny tany, tahaka an'ireo izay nakao amin'ny lavabato. Nahantra tamin'ny zava-tsony zao tontolo zao reo olona reo, zany tokoa, saingy nanan-karena tao amin'ny fanahy. Fantatro ny blasfemia ataon'izy ireo. Ny fisainana eto de tsy hoe manao blasfemia an'Andriamanitra reto mpandaingy reto, na de zay aza no hita mazava ho azy. Fa eo amin'le tena fiangonana no nanaovany blasfemia, zay hatrany no nisy. Ny jiosy tao Jerosalema nanao blasfemia an'ilay fiangonana tamin'ny voalohany. Nanao toy izany ireo jetilisa zay nino Andriamanitra maro. Raha nisy olona nitenenana teny ratsy de lay votsara foana. Tamin'ny andron'ny Néron de nomelohana ho nanao an'io ratsy rehetra io ny kristianina, natao fa izy ireo mihitsy aza no nandorony Roma. Tao amin'ireo firenena kominista, lay ondry vitsy hatrany noho ny levonina voalohany, na de tena tsy betsaka aza nisany, na de tsara fanahy sy matoky aza ny kristianina, ka tsy manao afa-tsy ny soa, de izy ireo foana no nenjehana hatramin'ny farany mba mitehana azy ara-nofo. Zao no antony, satria fiampangana ho an'ireo mpanao meloko ireo no maizy azy, toy ny fanakanana mafy ho an'ireo ratsy fanahy ny fisehony. Ka na de tsy mikasa ny anao ratsy aza ny olo-marina, fa tianao ny soa hatrany amin'ireo ratsy fanahy, de ho voaroroa hatrany ao amin'izany izy ireo, tahaka ny Jaona mpanao batista teo amin'ny Heroda. Tsy no Jaona te hanisy ratsy an'i Heroda na ny vadiny, fa ny amonjena azy ireo tsy ho azo ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy hoe niteraka disadisa be sy fifanoherana mafy ihany zany, fa zay anton'izay mihitsy no namonoana ny Jaona. Ary teo amin'ireo soa rehetra nataony vahoaka an'Andriamanitra, ny fahafambaraka mpabe maso hatramin'ny fahafatesana hatrany no niatra teo amin'izy ireo. Azo antoka fa tsy maintsy misy hery mahatsiravina manetsika an'ireo olona ireo ka tsy mahatonga saina azy, ny amin'ny hamaliany ratsy an'ireo izay nanao soa taminy. Eny, misy io karazana hery io, Satana zany, ny andininy manaraka no ahitana ny valiny. Fahoriana 10 taona. Apokalipsy 4:10. Aza matahotra zay efa hiaretanao.
indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary anam-pahoriana afolona aoka matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko ny satroboninahitra fiainana. Isaky ny mampiasa ny reto teny reto ny tompo aza matahotra dia misy ady efa atomotra izay mety hitera-doza sy fahoriana ary fanakatsakanana be. Eny, tsy fomba mivantana sy tampoka no itenenany tony hoe ho avy ny fahoriana. Ampitahotra raha izay, fa toy ny reny izay efa mony jiro ka milaza amin'ny zanany moramora fandrao azy tahotra izy. Aza matahotra ankehitriny, ho faty ny jiro ka ho maizina. Tsarovany efa fa miaraka aminao aho. Toy izany no ilazany hoe aza matahotra olona na izay mety ataony aminao. Momba anao aho, ka ampo anao ny fahasoavako. Raha makivaky rano ianao, tsy hanafitra anao zany. Tsy ho resy ianao na dia eo amin'ny fahafatesana azy, manoatra noho ny mpandresy ianao. Lay apôstôly lehibe Paoly tamin'ny fahatsapahany manokana ny nahafantarany ny fahamarinan'ireo teny reo, ary nanoratra izy ny Romanina 7:5-7 ka hatramin'ny 7:30. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondro vonoana ny fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy sika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fanapahana, na hery, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na ny any ambony, na ny any ambany, na inona amin'izao zavatra hary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tsia, tsy ilayntsika ny atahotra. Ny fitiavany mandroaka ny tahotra rehetra. Mario ny voalazany eto. Ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo. Zay zavatra izay mihitsy no nataony Jesosy teo. Izay mihitsy no nataon'ireo mpirehetra mpanompo sampy teo. Niezaka nitady fitita amin'ny vahoaka ny gobernora, koa satria tian'ny olona ny lalao ratsy teo amin'ny kianja be, dia kristianina manarivo maro no natolo no faty, ka noviravirain'ny liona sy ireo mpamono olona. Inona no idiran'ny devoly amin'io? Nahoana izy no mena tsiny? Fa ny fahakalany devoly no ambadika io rehetra io. Izy indrindra no ambadika io rehetra io satria alany Andriamanitra. Zay zavatra kely mba kasain'Andriamanitra, dia eo Satana mba hiezaka mafy hamotika an'io. Nefa jereo, indro misy fanazavana vitsivitsy. Raha Satana no ambadiky ny jiosy izay mitory ny kristianina eo amin'ny fitsarana, dia tsy ilay fivavahana avy amin'Andriamanitra izany ny avian'ireo jiosy ireo, fa ilay ihany devoly. Sinagogan'ny Satana ihany koa ny fivorian'izy ireo. Ary rapino marobe no nivonoan'ny fiangonana katolika romanina tamin'ny taonany fahamaizina, eny tamin'ny taona rehetra ihany koa, dia avy amin'ny devoly ary izy ireo no sady any Satana ihany koa. Raha iverinareo mafy loatra izany, dia andraso fotsiny mandra-patateraka ny faminaniany Apokalipsy 7:10. Fahamarinana manaitra tokoa ny fahitana ny Etazonia Amerika amin'io toky io. Ny tena isa maneho an'ity fireneny ity dia ny 13. Zanatany 13 ny atombohany, misy kintana 13 sy tsipika 13 ny sainam-pireneny, ary ao no ahitana ny hoaviny, eo amin'ny toko 13. Io sary voalaza eo amin'io toky io no ahitana ny faratsipana rehetra nananan'ilay bibidia teo alohany. Toy ny poiran'ny bibidia tao amin'ilay fivoriam-be tao Nise, dia toy izany no ivoahan'ilay sary avy amin'ilay fikambanam-ben'ireo fiangonana maneran-tany, miaraka amin'ireo hery ratsy ny Satana rehetra, mba hamafy ny fahatezeran'ny devoly eo amin'ireo tena voaloboka Andriamanitra. Ho fiverenany zava-bitan'ny hafetsen'ny devoly sy ny faratsiany rehetra io. Fa ireo izay miady amin'olon'Andriamanitra manetry tena ka manimbazimba sy mamotika, avelao ataony izany, sady ataony amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny fivavahany io rehetra io, nefa mandainga izy ireo. Tsy avy amin'Andriamanitra izy ireo, fa avy amin'ny rainy dia ny devoly. Reo asany, na iza toeran'izany, dia maneho ny maizy azy. Avelao izy raha rafitra sy hanositosika an'ilay ondry vitsy, fa haneho bebe kokoa amin'ny rehetra izy ireo fa avy amin'ny devoly. Voaloboka santika io, lay voaloboka mpamono. Ny fahakalana anana no manam-pirofo ny maizy azy. Fiangonana antikristy nikolaita, zay ny maizy azy ireo. Atao ao an-tranomaizina. Eny, nentina teo amin'ny fitsarana noho ny fiampangana tamin'ny tsirariny ka nitsaraina sy natao an-tranomaizina. Ary mazava ho azy fa natao tamin'ny anaran'ny fivavahana sy tamin'ny fanamboaran-tsaina ary tamin'ny tsy firarahiana ny tsy fananatsiny zany rehetra izany. Nisy antony mazava tsara io rehetra io. Mampatsiahy ny fanapa-kevitry ny fitsarana avo ny amin'ny vavaka sy ny famakiana baiboly any an-tsekoly izany. Iza no ao ambadika io? Satana. Famoahana hafa fotsiny fahatezerany amin'ny Andriamanitra io. Anam-pahoriana afolona. Faminaniana ny eto, sady fomba ihany koa izay alalana ny faharetany taona sy miriny io. Dioclétien, ilay ratsy fanandrindra tamin'ireo amperora rehetra, izy no nanaparitaka tahotra mba hanenjera an'ireo olo-mason'Andriamanitra, ka vitany namotika ny mpino rehetra raha tsy teo ny famindrapon'Andriamanitra. Io no nisy ranandrika indrindra teo amin'ny tantara ary naharitra 10 taona izany. Lay afolona ao amin'ny Apokalipsy 2:10 tapany 2.
de ny taona 2 hatramin'ny 12 aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy milaza izy hoe aoka ho matoky mandra-pahafatinao fa hatramin'ny fahafatesana. Mety ny ranao latsaka no amarananao ny vavolombelona nentinao. Amanarivony amatapitrisany mihitsy aza ny maty nandritra ny taom-piangonana rehetra. Maty tao amin'ny finoana izy ireo, tahaka ny Antipasy, lay martiora mahatoky, tsy nofikiriny hatramin'ny fahafatesana ny ainy. Everitsika matetika fa tsy hay atao mihitsy zany ho martiora zany. Tiana ny mampatsiaro fa lay finoana ampiasaintsika isan'andro mandresena ao amin'i Jesosy Kristy ihany no finoana ny azona ny Polikarpa sy ny martiora rehetra. Lay finoana faratapony no iteraka fahasoavana faratapony eo amin'ny ora faratapony. Isaorana mandrakizay ny Andriamanitra. De omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Fa na de ny rano madio ray vera zay omena amin'ny anaran'ny Tompo aza de tsy ho diso valim-pity. Ho toy inona ny falebiazan'ny valim-pity ho an'izay martiora manolotra ny ainy ho an'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mety azo an-tsaina kely an'io sika raha mampitahana io satroboninahitra io amin'izay omena eo amin'ny fiazakazahana iray. Ao amin'ny Kortiana 2:7-4 hoy Paoly, tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana de samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba azoanareo. Ny satroboninahitra nomena an'izay nandresy teo amin'ny hazakazaka olimpika de nasiana aingona ravina-oliva. Fa ny satroboninahitra resahana eto amin'ny Apokalipsy zay omena ny martiora de ny satroboninahitra mahampanjaka. Satroboninahitra fiainana no antsoiny Jesosy azy. Ho an'izay niady ny satroboninahitra. Lay anankiray de ho an'ireo izay nahafoy. Samy satroboninahitra tsy mety lo zany, tsy ho levina izy ireo. Ny mpandresy eo amin'ny hazakazaka zao fiainana eto an-tany zao, ho very ny fifaliana azony avy amin'ireo fity hafa an'izao tontolo zao, ho levina ny voninahitra izy ireo. Fa izay nanome ny ainy ho an'Andriamanitra kosa, na tamin'ny ady nandalovany isan'andro, na tamin'ny nandatsahany rano ho fanatitra teo amin'ny fiafaran'ny fiainana, nomena ny satroboninahitra fiainana. Fotoana foloatra ny lantsika iasana ka andraisana ilay valim-pity mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Amaivantsika loatra ny valisoa avy amin'Andriamanitra. Raha inotsika ny sy ny fitsanganan'ny tena sy ny tena fanjakana mandrakizay, de tokony hanangona an'ireo arena soa an-danitra ireo sika zay omena an'ireo olo-masina nahatoky. Ny valim-pity ho an'ireo mpandresy. Apokalipsy 2:1-10 zay manatsofina aoka izy ihany zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana, zay maresy de tsy hosimbany ny fahafatesana faharoa. Eto de mbola miresaka ho an'ny taom-piangonana rehetra indray ny fanahy. Natao hampaherezana antsika ankehitriny toy izay nampaherezana andreo rahalantsika tamin'ny taona hafa rehetra io afatra io. Ary nilaza izy eto fa tsy hanimbantsika ny fahafatesana faharoa. Fantatsika rehetra fa ny fariafo ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy 2:20-4. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Zany ny fahafatesana faharoa. Mazava ho azy fa izay rehetra teo amin'izany no natsipy tao amin'ny fariafo. Fa izao koa, te haneo zavatra aminareo eto. Tsy salasalana fa hiteraka adihevitra manoloana an'izao fampianarako hafahafa izao izy ity. Mijoro miaraka amin'ny fahefan'ny ten'Andriamanitra eto anefa. Ary lavoko ny hoe makao amin'ny elo tsy manam-pahataperana ny tsy mino ka dorany eo tsy misy farany. Voalohany indrindra ny elo na ny fariafo na izay tianareo iantsoana azy dia manam-pahataperana. Ahoana ny tsy ahafahany raha nanam-piandohany zany? Ao amin'ny Mateo 5:12 voalaza eo fa afo maritra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Koa raha voavoatra zany dia ho manam-piandohany. Raha nanam-piandohany zany dia tsy maintsy manam-pahataperana. Azo antoka fa mety hanakana anareo ny dikany teny hoe maritra mandrakizay, fa io teny io dia midika hoe taona maro mifandimby, ary manana dikany maro izay mifandraika aminy. Ao amin'ny Samuelina 1:17-17 nilaza tamin'ny Samuelina Andriamanitra fa ho tsarainy mandrakizay ny tanàna kely, ary tsy hanolotra fanatitra intsony amin'ny mampisorony azy mandrakizay izy ireo. Ary ao amin'ny Mpanjaka 2:2-7 Solomona nanongana ny taràna kely farany tamin'ny asa fisoronana, fa taranaka efatra natoy zany taty aoriana io. Noho zany, hitanareo fa ny mandrakizay dia tsy mitovy amin'ny hoe tsy manam-pahataperana, na tsy nanana fiandohana na fiafarana. Eto amin'ity eto ity, ny teny hoe mandrakizay dia midika hoe mandra-pahafonany. Zay no zava-nisy, fona izy ireo. Jereo ny teny hoe fahaverezana ao amin'ny Tesalonianina 2:1-7, zay iaran'ny fahamalina marina dia fahaverezana mandrakizay. Amin'ny Grika, ny fahaverezana ranomarina dia midika hoe levona. Ary ny teny hoe fahaverezana dia tsy midika ho fahasimbana. Eny, ny fahasimbana dia entina ilazana zavatra izay tsy mitsahatra miarava. Inona ary ny mety dikany hoe levona mandrakizay? Tsy midika zany hoe levona tsy ankijanona,
raha tsy zany de ho fasimbana ny teny nampiasaina fa tsy fahaverezana fa midiky zany hoe fongana hatramin'ny farany vita ny aminy. Mety anontany tena ianareo eto hoe rahovina no azonareo ampiasaina io teny hoe mandrakizay io, ary rahovina zany no tsy azo ampiasaina raha araka ny fomba nampianarana antsika? Tsotro zany, rehefa mifandraika amin'Andriamanitra io de midika ho tsy manana fiandohanana fiafarana, maritra mandrakizay ka tsy anapataperana mihitsy. Ary ny fiainana mandrakizay no resahana de le fiainan'Andriamanitra no ataovy an-tsaina. Ary zao ny fanambarana, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanaka zany fiainana zany, zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Noho zany, ny zanak'Andriamanitra ihany no manana fiainana mandrakizay, de ilay karazany tsy mbola nanam-piandohana fefa nisy foana hatrizay. Marina zany, misy zavatra mandrakizay ao anatinareo ao amin'izao fotoan'izao, tsy manana fiandohanana fiafarana, de ny fanan'Andriamanitra. Apahan'Andriamanitra tenany zany, fiainan'Andriamanitra io. Eny, raha misy mpanota ho any amin'ny elo ka hijaly maritra tahaka anareo ihany zay ho ao an-danitra sy faly ao an-danitra, de ilainy ny manana an'ilay karazam-piainana nananareo. Eny, mety misy koa reo ilaza fa ny fiainana mandrakizay de midika ho asambarana fotsiny ho andreo zanak'Andriamanitra, ka ny fahasambaran'izy ireo sy ny fifaliany no resahany eo, hoe ny mpanota raha zay lafin'izay no makao amin'ny fampahoriana azy. Fa etro resaka sy toerana famaizana ny fahafatesana faharoa izay, ka midika ho lanitra ny fiainana mandrakizay, ary ho elo ny fampahoriana mandrakizay. Ho gagy anareo fa lehilahy natao ho teolojianina maro no mino an'izany. Saingy fantatrareo ve ny ateraka zany? Mahatonga ny fiainana mandrakizay ho toerana ara-jeografika zany raha tokony olona iray. Andriamanitra no fiainana mandrakizay, ny tompo Jesosy Kristy. Ahoana no ahafahan'ny olona mino zavatra toy izany ka ho resaka toerana ny fiainana mandrakizay? Tsy takatro zany. Mahatorovana ny fieritreretana an'io. Tsy tompoko, karazana fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy. Andriamanitra no manana azy io. Raha manana an'Andriamanitra isika de manana fiainana mandrakizay ao aminy no sady amin'ny alalany. Hitanareo ary fa io teny hoe tsy manam-pataperana io na ny hoe mandrakizay de mety anana dikany maro, saingy rehefa mifandraika amin'Andriamanitra zany amin'ny maizy azy de tokana ny dikany, ny faharetan'Andriamanitra io. Tsy azonareo ampiarina amin'ny zavatra hafa io. Andriamanitra irery ihany no mandrakizay, ary satria velona izy de velona miaraka aminy koa isika. Eny, aoka tsisy olona ilaza fa tsy mino ny fariafo sy ny fampahoriana ny tenako, inoko zany. Tsy fantatro hoe hafirina no aretany, fa ho foany zany any aparany. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20, voalaza fa ny mpanota resahany eo dia anany any anjarany ao amin'ny fariafo. Fa ny dika teny marina eo de tsy hoe anjarany fa fotoany. Hitanareo, zay no manazava azy. Koa dia tsy mpy ao amin'ny fiainatsita ny adesy na ny fasana, ny ratsy fanahy, fa ny fiainatsita ho ao amin'ny fariafo. Tafasaraka amin'Andriamanitra, ho zavatra mahatsiraviny zany. Kanefa tsy mba toy zany ny marina, tsy ilainy ny atahotra. Efa navotan'Andriamanitra izy ireo, efa ho antratrany. Izy ireo ny mpandresy, ary izy no andresy, izay mino fa Jesosy ny Kristy. Fa nahoana io mpandresy io mpino io, no tsy ho azon'izany fa akany amin'ny sehitry ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay, satria nalohan'i Jesosy ny vidy ny ividianana antsika tamin'ny ota. Nofen'olona hiatsana nampisaraka, ka isika zay lavitra fahiny no efa napanakekeny ny raha. Ary tsy ho ao amin'ny fanameloana mihitsy izy ireo, tsy ho ao amin'io fariafo io mihitsy, tsy afaka ho very mihitsy izy ireo satria tsy isy avelany ho very na de ray aza. Eo amin'izay misy an' Jesosy ihany no isy ny navotany. Fantatrareo ve ny antony? Ataoko sary an-tsaina aminareo zany. Manana lahy kely Joseph, ampahako izy na inona mitranga. Raha nanan-karena ny tsy ampandova azy no ratsy indrindra mety ho vitako, nefa tsy misy azoko atao mihitsy mba handavako azy tsy ho zanako. Tsy vitako zany satria ampahako izy. Eny, ataovy ny fitiliana raha, ampitao amin'ny any rany. Zay no anaprofo fa zanako Joseph. Izy, ny fitiliana rano no maneho na an'Andriamanitra ianareo na tsy. Tsy ho adiniko mihitsy ny vanim-potoana izay nandrasako an-tsehovaly andreo andeha hanompo karazana Hereford Madiora tany Colorado. Tsy maintsy nampandalovinay teo amin'ny fitarafana nataon'ny fanjakana reo biby reo raha tianay nomena vilona teo amin'ny sahan'ny fanjakana. Fa tsy nisy biby mihitsy navelanakeo raha tsy nahitana tapakila famantarana raha teo amin'ny sofiny. Ny takelaka no naneho fa Madiora izy io. Reo mpitaingin-tsoavaly mpanara-maso azy reo dia tsy nijery ny marika netiny. Lay tapakila ihany no jereny mba ahitany fa lay raha tena izy no raha ao aminy. Aleloia! Raha lay raha tena izy no eo de tsy maintsy ara-dalàna. Fantatrareo fa napidina ny fijeriny Andriamanitra ka nanambara hoe ny fanahy izay manota no faty. Tafasaraka amiko zany, tsy afaka anatonahy.
Fatatsika fa samy nanota izy rehetra ka samy tsy mendrika ny voninahitry'Andriamanitra. Midika zany fa maty izy rehetra, samy tafasaraka. Ka na ny andro izay ampitsahatra ny oaina kely io aza dia ho avy, ary farana ny rehetra. Fa Andriamanitra tao amin'ny fitiavany no naka biby anankiray, ary naka ny ainy isolo toerana ny ain'ilay mpanota. Tao amin'ny testamenta taloha nitondra zanak'ondry ilay mpanota. Nataony teo amin'ilay zanak'ondry ny tanany, raha indro fa nodidin'ilay mpisorona ny tendan'ilay zanak'ondry. Tsapany fa latsaka ny rà, ary reny ny fibararekany. Tsapany fa nienjana noho ny fahafatesana ny vatan'izy io. Hitany miakatra ao amin'Andriamanitra ny setrok'ilay rà voafafy. Fatany fa nisolo toerana azy ilay zanak'ondry. Fatany fa nafoy solony azy ny ain'ilay zanak'ondry. Ainy biby anefa ny ainy io zanak'ondry io, ka tsy afaka hiverina eo amin'ilay mpanota mba hanadio azy. Ka niala teo niaraka tamin'ilay fanindrin-dratsy nananany teo ihany izy. Niala teo niaraka tamin'ny ota tao an-tsainy, de niverina nanolotra fanalitra noho io antony ihany izy eritaona taty aoriana. Saingy tsy toy izany ny teo amin'ny testamenta vaovao. Ilay zanak'ondrintsika maty dia ilay zanak'Andriamanitra nanome ny rà ny solony maro. Ampinono anao ny soantsika sy ametrahantsika ny tanantsika eo amin'io zanak'ondry io. Hitantsika ny ratra feno rà eo aminy, ny lamosy ny vavasa, ny andro ny tritran'ireo tsilo faharatsiana. Tsapantsika ny fangilifiriny, ary retsika ny fitarainany hoe Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana ny mahafoy ahy ianao. De inona no nitranga? Lay aina niala teo amin'io selana raharahava io no miverina eo amin'ilay nibebaka. Lay aina tao aminy no miverina eo amintsika. Tsy misy fanrinana anota intsony amintsika raha miala eo. Ka alantsika ankehitriny ny asan'ny nofo sy ny filany. Jereo aneny amintsika. Inona moa ny aintsika? Sela anankiray monja avy amin'ny raintsika. Tsy avy amin'ny vavy ny hemoglobine. Mamoaka atody izy ary fanakotrehana, fa avy amin'ny lahy ny rà. Zay no antony hitondrany vehivavy ny anaran'ny lahy, mitondra ny anarany ny ankizy. Ny reny de fanakotrehana n'ireo zaza entiny ho an'ny lahy. Zay ny zava-nisy teo amin'ny fanavotana antsika. Tonga teo amin'ny mariny fany masina, ka niteraka an'ilay zanaka natsoina hoe Jesosy izy. Lay pary lehibe no nidina ka tonga fanatitra noho ny otantsika. Lay ran'Andriamanitra ny ràny. Zay mihitsy na izy anio, nalatsaka io ran'Andriamanitra io, ary niala taminy fanahy raha indro fa maty tao amin'ny fahoriana mafy izy. Avy teo io ainy io ihany, lay fanahy, no miverina mba olona ao amin'ilay mpanota mibebaka ka manafaka azy. Tsy miverimberina isan-taona intsony io mpanota io, ka anao fanatitra miverimberina, satria tsy nilainy zany. Tamin'ny fanatitra iray ihany, indray mandeha ihany, no nanafahany azy tamin'ny herin'ny ota rehetra. Ka nandraisany ny ain'i Kristy zay afahany amin'ny fandresena manapaka ny ota, an'izao tontolo izao ny nofo sy ny devoly. Andriamanitra no nanao an'io, nataony avokoa ny rehetra. Niantso mafy teo amin'ilay zao tontolo izao voaozy natao amin'ny ota izy hoe, anome famantarana ho anareo aho, anananaka ny virjina. Isy virjina nananaka ka hiteraka zazalahy, ho famantarana ho anareo zany, ho famantarana mandrakizay, zay aterany de ho Immanuel amintsika Andriamanitra. Nidina tao amin'ny sela iray Andriamanitra, tsy tamin'ny alalan'ny lehilahy ray, fa tamin'ny alalan'ny fany masina. Ary tao amin'ny kibony virjina io no nanorena ny tabernakely zay natao mba ho faty. Tonga lay taranaka ravehivavy mba ahafahany horatraina sy hitondra famonjena ho antsika. Rehefa tonga teo amin'ny mariny fany masina, dia noariny tao an-kibo le sela ny amaro ka tonga vatana ho an'ny tompontsika. Noariny io sela io. Io ny fiandohan'ny zavatra noarin'Andriamanitra. Zay no maizy an Jesosy. Ary io vatana masina io no ny fenona rà masina tamin'ny ràn'Andriamanitra. Teraka io tabernakely io. Nitombo izy ary lasa lehilahy lehibe. Nakeo Jordanina izy, de nosasany Jaona io fanatitra io, tao amin'ilay renirano natao hoe Jordanina. Rehefa nivoaka ny rano io fanatitra nakasitrahana io, de tonga Andriamanitra ka nonona tao aminy, nameno azy tamin'ny fahafenono ny fanahy. Ary noho ny maty izy ka nandatsaka ny rany, de nofotsorana lay ain'Andriamanitra tanteraka, mba hiverina eo amin'ilay mpanota anaiky an'i Kristy ho toy ny mpamonjy azy. Oh, manaitra indrindra zany. Jehova, teraka sy nitomany teo amin'ny vangongona zesika. Jehova, teraka tao amin'ny finanam-bilona. Zay ny famantarana mandrakizay ho anareo, teo amin'ireo prere sy mpanandratena. De ireo lalitsaina feno fitaka zay nampivoatra ny teolojiany manokana ka nandany fahamarinan'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra, zazamena nitomany tao an-tranomombo maimbo. Nefa de miefiteny sika aveo fa manana zo ny rehare, ny avonavona, ka mitsikera sy manao ny tena ho zavatra. Izy no tena famantarana ho anareo. Izy mihitsy io, Jehova nilalao toy ny zazalahy. Jehova niasa tao amin'ny toerana fandrafetana. Jehova nanasa ny tongotry ireo mpanjono. Anome anareo famantarana, hoy Andriamanitra, tsy famantarana ny ampisorona manana vozon'akanjo fotsy, tsy famantarana ny amin'ny arena sy fahefana. Tsy misy mety anitona anareo na de kely aza amin'io famantarana io, na ifanaraka amin'ny sainareo, kanefa famantarana mandrakizay zany. Io ny famantarana lehibe indrindra tamin'ny rehetra. Jehova teo amin'ny kanja. Noratraina sady feno rà.
niaraka tamin'ny tsilo teo amin'ny andriny ary rora ny teny amin'ny tavany, nozimbazibaina sy ny korainy. Jehova nambanina sy ny lavina, nitanjaka sy niatona teo amin'ny azo fijaliana. Raha indro fananeso azy ny mpiatsara velatsino sady niaika azy mba hiala ny azo fijaliana. Jehova teo andalam-pahafatesana, Jehova teo am-pivavahana nefa tsy nisy zavatra niseho. Avy eo Jehova maty. Famantarana ho an'ny olona rehetra zany eto, tsy misy tahaka an'io. Io lay famantarana lehibe. Nisy aizy natanteraka avy eo tonga teto tany, nataon'izy ireo tao ampasana izy. Teo ny toerany atelonandro sy atelonalina, mandrapatonga ny ororontany nampiofotrofotra n'ilay alina nanjobona, de nivoaka izy. Nivoaka Jehova, niakatra tany amin'ny avo Jehova. Avy eo Jehova niverina onona ao amin'ny fiangonany. Jehova niverina tamin'ny rivotra ny fofofofo sy ny lelafo. Jehova niverina mindra eo anivon'ny fiangonany sy ampitafery ny vahoakany. Tonga indray mandeha indray Jehova, nefa hitoetra eo amin'ny vahoakany izy amin'ity indray mandeha ty, ka manasitrana ny marary indray Jehova, manangana ny maty ary mampiseho ny tenany amin'ny alalan'ny fanahy. Jehova tafaverina, niteny tamin'ny teny tsy fantatra, sady nanome ny valiny tamin'ny fandikana. Nidiny Jehova ary nanangana ny janga mba tsy hanontany tsony. Nidiny izy teo amin'ny mamolava izay efa feno ratra ka tsy mahatsiaro tena tao amin'ny fisotrony. Eny tonga Jehova mba hiseho ao amin'ny nofo, ka voaseho tamin'ny alalan'ny nofo. Tonga Jehova, Andriamanitra ao amintsika, lay fanantenany voninahitra. Eny tonga Jesosy ary nandatsaka ny rany ka nanafaka ny babo. Tonga izy manafitra n'ireo ondriny very. Nomeny fiainana mandrakizay izy ireo ka tsy ho levona intsony. Tsy misy avelany ho very izy ireo, fa izy no anangana azy amin'ny andro farany. Aleluia! Tsy afaka ho sombainy ny fahafatesana faharoa izy ireo, tsy manana fahefana eo amin'izy ireo zany, satria any zanak'ondry izy ireo ka manaraka azy amin'izay rehetra alehany. Ny fanahy masina tamin'ny taona tsiraray. Apokalipsy 2:1-10. Zay manatsofina, aoka izy ihany zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Tsy misy taona na de ray aza ka tsy nanonana n'io andininy. Ny taom-piangonana tsiraray dia nahazo fampitandremana mitovy arak'izay nomena tamin'ny taona rehetra. Zay manatsofina, aoka izy ihany zay lazainy fanahy. Kanefa tsy ny olona rehetra mihitsy no nahay niaino ny lazainy fanahy tamin'ireo taona samihafa ireo. Kortiana 2:2-4. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka zahay, fa tsy ny fahendreny zao tolo zao na ny any mpanapaka zao tolo zao, zay olona mialevona, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra zahay ka maneho zava-niafina, de fahendrena zay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra voninahitsika talohany nanaovana zao tolo zao. Ary tsy nisy nahalala zany ny mpanapaka zao tolo zao, fa raha nalala izy de tsy nomboany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe, zay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. De isika no nanamboaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahiny. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na de ny saina lalina zay an'Andriamanitra aza. Fa iza n'olona malala ny eo am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany. Ary toy zany koa, tsy misy malala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahy zao tolo zao, fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Zany koa no lazanay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy zahay. Fa ny olona zay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray zay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy zany, sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarany zany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no nafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Matio 7:17-19. Ary noho zany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala. De tanteraka aminy ny faminaniana Isaia zay manao hoe, andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra, ary ijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa dala ny fony zao olona zao, ary efa lalin-dalovana ny sofiny, ary efa nakipy ny masony. Fa ndra ho ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony, de hibebaka izy ka hasitrana azy aho. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Jaona 2:2-7. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo, de ho ty ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nakanesako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mpandainga izy de niazo no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga.
miseho miariary am'ireo andiny-tsoratra masin'ireo fa tsy misy afaka iaino an'Andriamanitra avy amin'ny tenany manokana. Ilaina ny hanomezan'Andriamanitra azy an'io fahafahana io. Matio 4:7 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandranony naneo anao zany, fa ny raiko izay ny an-danitra. Raha akamban'ireo andin'ireo dia mahita isika fa andian'olona iray ihany no sady tena andian'olona miavaka no manana fahafahana iaino izay lazain'ny fanahy tamin'ny taona tsirairay. Andiany manokana iray no manaiky ny fanambarana ho an'ny taona tsirairay. Avy amin'Andriamanitra io andiany io, satria tsy avy amin'Andriamanitra ny andiany izay tsy afaka iaino. Jaona 4:2-4. Lay andiany mahay miaino no sady miaino an'izay lazain'ny fanahy ka manaiky ny fanambarana avy amin'io no andiany voafaritra ato amin'ny Kortiana 2:2-4. Reo lay manana ny fanahin'Andriamanitra. Reo lay nateraka Andriamanitra. Vita batisa ao amin'ny vatan'ny Tompo Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanahiny izy ireo. Vita batisa ny fanahy masina. Mba hanohizana ny zavatra efa voalaza, ary mba hampiasana ny soratra masina ihany koa eo amin'izay tokony azontsika an-tsaina raha eo ampiresahana ny amin'ny fomba hahalalana hoe iza ny vita batisa ny fanahy masina. Dia jereo ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:5. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Raiso anefa ny Isaia 4:15-7 izay nakanan'io fa zao ny vakiny, ary ny zanako rehetra dia ho samy efa nampianarin'ny Tompo. Lay hoe rehetra eo amin'Andriamanitra dia ireo zanak'Andriamanitra. Ny porofo mahatena zanak'Andriamanitra ary izay hatongavan'ny fanahy ka honenany dia voafaritra amin'ny fandraisana ny fampianaran'ny teny amin'ny alalan'ny fanahy masina indray eto. Manomboka hitanareo ary ny antony tsy mahaporofo ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra hoe vita batisa amin'ny fanahy masina. Tsy mbola nisy taona ny lazana hoe aoka izay manana fiteny amin'ny teny tsy fantatra ilaza izay lazain'ny fanahy. Manala ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny fantikana ary ny faminaniana sy ny sisa tsy ho porofo zany. Ny porofo dia ny fiainona ny voalazan'ny fanahy, miteny ny fanahy, eny mampianatra ny fanahy. Izay mihitsy ny voalazan'i Jesosy fa ataony raha ho avy izy. Jaona 4:4-2. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ary izay indrindra no nitranga, izay ny fomba nanoratana ny filazantsara. Ny fanahy masina no nampatsiaro tao an-tsain'ireo lehilahy reo ny teny izay nolazain'i Jesosy. Izay no antony mahamarina ny filazantsara. Tanteraka izy ireo, nefa tsy nampatsiahy azy ireo ny zavatra rehetra fotsiny ny fanahy fa nampianatra misimisy kokoa ny amin'ny fahamarinana izay fanananany. Izay ny fomba nandraisan'ny Paoly an'ireo fanambarana azony. Hoy izy ny amin'izany, fampahafantariko anareo rahalahy ny amin'ny filazantsara izay nitoriako, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany, fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy manam-pianarin'olona fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Galatiana 1:1-2. Ny fanahy masina ny nampianatra azy. Ndray andro fony teto an-tany Jesosy, nisy lehilahy nanakaja tonga hijery azy. Hoy io lehilahy io, rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Atsikaritra ianareo fa notapahan Jesosy ny teniny. Nitodika tamin'ny Nikodemosy izy, ary azo ambara toy izao re tenin'ireo. Tsy mpampianatra, za le zanak'ondry fanatitra ho an'ny ota. Manao izay sy ny fahaterany indray amin'ny alalan'ny fanahiko aho. Fa misy anankiray ho avy, dia ilay mpampianatra, ny fanahy masina io. Fony teto an-tany Jesosy tamin'ny maha-zanak'ondry azy no natongavany, tamin'ny mampaminany azy. Fa rehefa niverina teo amin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanahy izy, dia lasa mpampianatra. Ary fahamarinana toy izany ihany ny reta amin'ny taona tsirairay, izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny olona fen'ny fanahy ihany anefa no nahay niaino ny fanambarana tamin'io taona io. Tsy misy hafa mavita izany, tsy tompoko. Tsy vitan'izy ireo satria izay mihitsy ny voalazan'ny Paoly tao amin'ny Kortiana 2:2-4. Eny tokony hahatonganareo hifaly zany. Misy fampianarana hafahafa mihitsy mandehandeha eny ka miteraka adihevitra sy tsy fankazahoana. Satria rehefa milaza ny Pentekotista fa tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianareo, raha tsy izany dia tsy vita batisa ny fanahy masina. Dia na lavin'izy ireo fa nandray ny fanahy masina ireo lehilahy nalaza tahaka ny Knox, Moody, Taylor, Gofford sy ireo hafa ireo. Na zany milaza izy ireo fa niteny tamin'ny teny tsy fantatra tany amin'ny miafiny izy rehetra ireo ka tsy nalala akory ny zavanitranga. Nefa tsy marina izany, tsy tompoko, fahadisoana lehibe io. Tsy porofo ny fahafenoan'ny fanahy masina ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Isan'ireo fampisehoana sivy voambaran'ny Kortiana 2:12 fotsiny io. Tsy misy soratra masina milaza fa mandray ny fanahy masina eo am-pitenena amin'ny teny tsy fantatra ianareo, na hoe amin'ny alalan'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra no andraisanareo ny fanahy masina. Saingy voalaza eo hoe rehefa samy feno ny fanahy masina izy ireo vao niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Ary voalaza taty aoriana kely fa naminany izy ireo.
Am'izao andro zao dia betsaka ny olona miankina tanteraka amin'ny hoe zay rehetra milaza tena fa nandray ny fanamasina tamin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra no miteny amin'ny teny tsy fantatra ara-panamarina. Tsy zay nefa ny zava-misy satria maro ireo zay miteny amin'ny teny tsy fantatra kanefa fanasantoka ny manindry azy. Eny, andeha atao hoe eo amin'ny fivorinsika ary samy miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona rehetra. Fomba ahoana no alalanareo hoe teny tsy fantatra ahoana no avy amin'ny fanahy ary ahoana no avy amin'ny devoly? Efa teo anivon'ireo mpanompo sampy nisy an'ireo mpanao ody ny sotrotra tamin'ny karandoha niteny tamin'ny teny tsy fantatra sy nandika ary naminany. Afaka nanoratra tamin'ny teny tsy fantatra mihitsy azy izy ireo. Koa raha ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra no lay proof ny amin'ny fandraisana ny fanamasina, de tokony hoe avy amin'ny Andriamanitra avokoa ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra rehetra. Nefa de eken'ireo olona manao ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ho proof fa misy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra tena izy ary misy ny tsy izy. Ka Andriamanitra no manana ny tena izy fa ny Satana ny santoko. Zao ary ny fanontaniako. Iza ny malala hoe aiza ny tena izy? Iza ny mahazo an'ilay fiteny mba halalan'ny voalaza? Iza ny manana fanomezam-pahasoavana mamantatra fanahy mba halalan'io? Eny, raha nanatsika ireo valim-panontanian'ireo dia hanan-javatra iaingana sika. Fa mandra-pahatonga an'izany tokony hanontany teny sika hoe taiza ny avian'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Mahita avy hatrany ianareo fa raha fikirina ho profo ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy azonareo akory izay voalaza, de voatery nino ianareo fa avy amin'Andriamanitra ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra rehetra. Ka hitarika antsika ino zany fa tsy vitany devoly ny teny amin'ny teny tsy fantatra? Tsy zay anefa no izy. Tsia, tsy zany mihitsy. Zay rehetra misionera pakeny amin'ny sahanasa de diso malala loatra fa miteny amin'ny fiteny hafa ny demoniahy. Fantatro ihany koa zany satria efa nahitan'io ny tenako. Eken'ireo teolojianina pentekotista fa tsy manana soratra masina izy ireo anehoana fa miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona rehefa vita batisa amin'ny fanamasina. Eken'izy ireo fa avy amin'ireo fahatsapana voalaza tao amin'ny bokin'ny Asa no akany fieverany fa intelo tamin'ireo tranga 5 no nisy olona niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Milaza ihany koa izy ireo, na de tsy milaza an'izany aza ny soratra masina, hoe misy karazana fiteny amin'ny teny tsy fantatra anankiroa. Ny anankiray de ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra eo ampandraisana ny fanamasina zay heverina ho proof. Ary aty aoriana raha mino ilay olona de mety handray fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra mba ahafahany miteny matetika. Na de zany aza, milaza izy ireo fa raha vao niteny tamin'ny teny tsy fantatra indray toy ny proof tamin'ny fandraisana an'io ny olona, de mety tsy teny tsony aorian'izany. Mbola mahaliana antsika indray eto ny alala hoe aiza ao amin'ny teny no ahitana an'izany. Raha tsy ao zany, de tsy Andriamanitra no niteny an'io. Ary loza ho an'izay manampy amin'ity teny ity. Misy zavatra mikasika ny loha hevitra io mihitsy anefa ao amin'ny teny saingy iodinan'izy ireo tanteraka. Kortianina 2:17. Miresaka ny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely io, makasika ny fiteny amin'ny teny fantatra sy tsy fantatra zany. Milaza ireo pentekotista moderna fa afaka handray ny fanamasina izy ireo amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra na ny fitenin'ny anjely. Ka lesy no apetrany alohan'ny soavaly. Satria ny tao amin'ny asa toko 2 niteny tamin'ny fiteny-paritra mihitsy ny olona ka na ny tsy mino aza de nandresy na azo. Eny, raha mangina Andriamanitra de tsaratsara ho antsika ny angina. Fa eo amin'izay tenenana de tsaratsara ho antsika ihany koa ny miteny, ka ilaza an'izay efa nolazainy. Nolazainy antsika ny proof na izay tranga rehefa vita batisa amin'ny fanamasina. De ny fiavian'ilay mpampianatra eo amintsika izay hampianatra ny marina rehetra. Fa io mpampianatra io de mpampianatra ao anaty, fa tsy mpampianatra ety ivelany. Raha tsy tao anaty ny fanahy, de tsy ihany ny fahamarinana ianareo ary tsy handray an'izany amin'ny alalan'ny fanambarana na de handre an'izany tontolon'andro aza. Io ny famantarana tamin'ny andron'ny Paoly fa nono natao anaty ny fanahy. Reo izay feno ny fanamasina no niaino ny teny, nandray an'izany ary ny velona tamin'ny alalany. Reo izay tsy nanana ny fanahy de nandre an'izany fotsiny toy ny olona ranofo, de fantikana diso nataony eo ary miroso ao amin'ny ota izy. Tamin'ny taona rehetra, fa ny taona tsiraray dia taona ny fanamasina ho an'izay tena pino. Hoy aho, nitovy ihany ny proof tamin'ny taona rehetra. Reo izay nanana ny fanahy, ilay mpampianatra de niaino ny teny. Ary io fanahy tao amin'izy ireo io no nandray ny teny ka nampianatra an'io, nanambary zany tamin'izy ireo. Ary avy amin'ilay andiany niaino ny iraka sy ny hafany izy ireo ka nandray an'izany sy ny velona tamin'izany. Fantatro fa tena mahasarika tokoa ny itodiana tamin'ny tranganisy tamin'ny andro Pentekosta ary tamin'ilay andro no latsan'ny fanamasina tao an-tranon'ny Kornelio ihany koa. Ka mametraka an'ireo fahatsapana anankiroa mitovy reo ho toy ny proof ny amin'ny batisa ny fanamasina aveo. Kanefa tamin'ireo tranga roa reo, azo ny mpiaino mazava tsara ilay fiteny tamin'ny teny tsy fantatra. Zany de tsy mitovy mihitsy amin'ireo fivoriana pentekotista izay fikorokoroan'ny Babela moderna. Ary raha mbola tsy ampy zany mba handresy lahatra antsika ny hamelana io karazana fisainan'io, ahoana no ataontsika rehefa mifanatrika amin'ny fahitana fa misy olona tsy mbola niteny tamin'ny teny tsy fantatra mihitsy nefa manana ny sasany amin'ireo fampisehoana valo hafa eo amin'ny fiainany. Ohatra hoe ny teny fahendrena, ny famantarana fanahy, ny teny fahalalana, ny finoana, ny fanasitranana ary ny fahagagana koa aza.
ary io fanamariana io de mbola mahaliana kokoa amin'ny fahalalana fa ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra no kely indrindra am'ireo fanomezam-pahasoavana sivy. Koa rehefa mahita olona tsy miteny na tsy mbola niteny tamin'ny teny tsy fantatra mihitsy ianareo nefa manana an'ireo fanomezam-pahasoavana lehibe lavitra no miteny amin'ny teny tsy fantatra, de tokony endantsika mihoatra no niteo aloha azy ny fanohanantsika ny fampianarana toy izany. Afaka mahita ary ianareo eto fa tsy afaka mela ny tenantsika ilaza an'izay tsy voalazan'ny baiboly sika raha mampianatra antsika ny soratra masina fa ny asan'ny fanahy masina sy ny fampisehoana ny olona voata io de ny fitoriana ny fahamarinana tamin'ny taona tsiraray eo amin'izay tena vota amin'ny taona io, de fantatsika fa ilain'ilay olona ny onena ny fanahy mba hahafahany mandray ny fahamarinana ho an'io andro io. Amen. Zany marina tokoa. Ary raha maneho zavatra amintsika reto taom-piangonany reto dia azo antoka fa mamoaka ny fahamarinana io amintsika zany. Eny alohan'ny alantsika amin'ny loha hevitra io, tiako hazava tsara ny voalazako mikasika ny atao hoe batisa ny fanahy masina raha ny voalazany teny. Tsy hoe araka ny fahitako azy na ny fahitanareo azy, fa na izany ho tsy maintsy araka ny zao no lazain'ny tompo na mirona ao fahadisono sika. Amen. Mba hanimboanary, tsikaritra ny eo amin'ny fivoriako rehefa tapitra ny fitoriko filazantsara na izay mety ho fampianarana ny hafatra. Dia atsipoko ny arato ary manasa ny olona mahaliny antso aho. Mangataka azy ireo aho mba handroso ka handray ny fanahy masina. Reo sakaizako pentekotista rehefa reny miteny an'izany aho, de very fa manasa ny olona handroso aho mba ho vita batisa ny fanahy masina, satria hono efa nateraky indray izy ireo. Koa rehefa manasa an'izay feno ny fanahy mba ho tonga nampy ny olona izay namaly ny antso mba handraisana ny fanahy, de mikoropaka manatona eo reo sakaiza malala reo ka manampy ny olona ary mampahery azy ireo mba afotena ho an'Andriamanitra. Sy ino ka hitenenany amin'ny teny tsy fantatra. Niteraka korotana lehibe maro io, nefa te hiteny aminareo ny tena tiako ambara. Ny tiako ambara ny amin'ny mpanota tonga manatona eo dia ny ahaterahany indray. Zany hoe mba ho vita batisa ao amin'ny vatan'i Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina izy. Ary izay indrindra no nisy tamin'ny Pentekosta raha ny andony fiangonana. Amin'ny fiteny hafa, ny nateraky ny fanahy de izay tena vita batisa ny fanahy masina. Zavatra iray sady mitovy ihany zany. Eny tsapako fa hiteraka korotana kely ihany zao, nefa saiko malala ny akamaroan'ny olona fa mpitori-teny batista nanendrena, ka efa nambarako hatramin'izay fa diso an'io ny batista noho ny filazany fa mandray ny fanahy masina ny tena rehefa mino, satria tsy izay no izy. Ao aoriany ny nonareo no andraisanareo azy. Asan'ny apôstôly 7:14-15 ka nanao tamin'ny hoe efa andraisanareo va ny fanahy masina fony vaoniny ianareo, fa ireo nanao tamin'ny hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary ozy taminy ho amin'inona ary no nanaovana batisa nareo, de ho reo ho amin'ny batisa ny Jaona, fa ho Paoly Jaona nanao batisa ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy, de Jesosy Kristy. Ary anary izany izy de natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy de nilatsaka tamin'ny fanahy masina, ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Zay ary le izy nanontany Paoly hoe efa niraisinareo va fony vaoniny ianareo, fa tsy hoe rehefa. Ary misy tsy fitoviana lehibe eo, satria ao aoriany ny finoantsika no andraisantsika. Ny Efesianina 1:17 no naneo tamin'ny Antsipriany ny zavanisy tao Efesosy raha araka ny asa 7:20. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny ny fahamarinana de ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino, tsy hoe tamin'ny fotoana ninonareo, no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Eny, eto ny tiako atongavana. Betsaka loatra ireo modernista sy ireo mpitana ny fotom-pampianarana eo amintsika koa azy. Reo milaza tena ho zany, mino ny famonjena amin'ny fotoana manokana izay antsony matetika hoe fandraisana fanapa-kevitra, ka izay no nantsony hoe mandray an'i Kristy na nateraky indray. Eny, ny fandraisana an'i Kristy de ny fandraisana ny fanahiny. Ny fandraisana ny fanahy masina no fahaterahany indray. Ny mandray ny fanahiny no atao hoe vita batisa ny fanahy masina. Amen. Mino reo olon-reo. Mahafinaritra zany, saingy mijanona eo izy. Efa aorian'ny nonareo no andraisanareo ny fanahy masina. Zay foana ny fandihany hatramin'izay ary ho toy izany hatrany. Petera no nanome ny olona ny tena toromarika voalohany tamin'ny Pentekosta raha nanao hoe mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana de ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny Tompo Andriamanitsika anatona azy. Reo toromarika reo de valiteny mivantana nomeny Petera ny amin'ilay zavatra nitranga tamin'ny Pentekosta mihitsy. Ny zavatra nisy dia nandrotsahan'Andriamanitra le teny fikasana ny amin'ny fanahy masina ho amin'ny nofo rehetra araka ny voalazan'ny Joel. Tsy narotsaka talohan'io fotoana io zany na nomena talohan'io fotoana io,
fa teo zany nisy, fa hatreo dia tamin'ny alalan'ny fibebahana no niaviany zany. Rehefa vita batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy ka voatery Andriamanitra eo ny ameno an'izay manatona. Tsy Petera na nisy apôstôly efa nilaza hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo zay vao ho fenona ny fanahy. Fa io ny modely mikasika ny fahatsapana mifandraika amin'ny fandraisana ny fanahy-masina. Mario ilay fotoana manaraka ny latsahan'ny fanahy, asa toko favalo andiny fadimy ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra ny haino zay nolazain'i Filipo raha nandry azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro zay nanana azy. Ary maro ny marary ny paralesisa sy ny mandringa noho ny sitraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna zany. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simona, zay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria, sady nandoka tena nanao azy ho zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra, zay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela nitalanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino any Filipo nitoroteny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa nalana vavy. Ary Simona koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka ny Filipo. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe zay natao. Ary noho nireny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka ny Petera sy Jaona izy akany aminy. Noho ny tafidina tany izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy-masina. Fa tsy mbola nisy ny latsahana izy na dia iray akory azy. Fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roalahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy-masina ireo. Araka ny andininy faharoa ambin'ny folo, nino ny teny izy ireo. Avy eo dia natao batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Fa araka ny andininy fahaenina ambin'ny folo, na dia teo azy zany rehetra zany, mbola tsy nandray ny fanahy-masina izy ireo. Taorian'ny finoany rery ihany ka nanaovana batisa marina azy no nandraisany ny fanahy-masina. Zay mihitsy le modely napetraky Petera tao amin'ny asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Misy soratra masinafa manazava an'izany tsara mihitsy hita ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Voaozina zay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jetilisa ny fitahiana ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Eny, tsy azo lazaina velivelo ho tranga roa samihafa ny fitahiany Abrahama zay antsoina ho fahaterana indray sy ny teny fikasana ny amin'ny fanahy zay antsoina ho batisa ny fanahy-masina. Satria zao ny vaky ny soratra masina: maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, ka tamin'ny alalan'io fahafatesana sy fitsanganan'io no niaviny ny fitahiana ny Abrahama teo amin'ny jetilisa raha niala tamin'ny jiosy. Zany dia nisy mba hahafahan'ny fanahy ho raisin'ny jetilisa. Raha azonareo tsara ny vao nolazaiko teo, dia mazava aminareo ny antony tsy nahitan'ireo mpandalina an'izany mihitsy hatramin'izay, ka efa nisy fotoana nilazan'ny Paoly hoe aoka teraka indray nareo dia aoka ho feno ny fanahy avy eo. Nanamafy izy ireo fa eo zany, ka nataony teo ny fandikana manokana mba hampilaza azy an'io, kanefa tsy milaza an'izany ny soratra masina. Jesosy koa tsy mbola nilaza an'izany. Jereo ny Jaona toko fahafito andiny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Vakio zany eto ary aoka ho azonareo. Ary tamin'ny andro farany, zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangany Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangeta eta, aoka izy anatona ka hisotro. Zay mino ahy dia hisy onony rano velona hiboboka avy ao an-kibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy zay efa ho raisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy-masina tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Eny voalaza mazava eto no sady voatsindry tsara fa zay mpino hisotro noho ny fanatonany an'i Jesosy ampinono dia hisy onony rano velona hiboboka avy ao aminy. Ka izay no mametraka ny fahatsapan'io ho nitranga tamin'ny Pentekosta. Ankehitriny azo ny antsaina io fiheveran'io raha maka isika ny Jaona toko fahaefatra andiny fahafolo sy fahaefatra ambin'ny folo. Jesosy namaly ka nanao tamin'ny hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy zay miteny aminao hoe omeo aho ho sotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy hangetaeta mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Io rano velona io ihany no resahana eto, fa tsy natsoina hoe ony kosa zany eto, fa natao ho loharano fatsakana. Eo no mahadiso ny olona. No io natsoina ho loharano ary koa ony, dia mieritreritra izy ireo fa maneho ny fiainana mandrakizay omen'ny fanahy zany etsy andaniny, ary etsy ankilany raha tsoina hoe ony zay misy hery lehibe, dia maneho an'ilay fanahy omena amin'izay mba hanafery zany. Tsy zay akory, zavatra iray ary mitovy ihany io. Ny fanahy no manome aina sy hery, ary tonga tamin'ny Pentekosta zany. Inona no niteraka an'io tsy fankazahoana io? Zao ny valiny: fahatsapana. Niankina tamin'ny fahatsapana sika fa tsy tamin'ny teny.
tsy ny fahatsapana no atao andrefesana azy. Tokana ihany no ahitana nitsiny, anankiray ihany ny fenitra, de miteny. Jereo tsara ary dia aoka ho azonareo zao. O Petera, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana de ny fany masina. O Paoly, efa noraisinareo va ny fany masina fony vaoniny ianareo. Zay mihitsy ny olana misy eo amintsika. Mibebaka noho ny otany ny olona, manaiky atao batisa ny rano, fa tsy miroso izy ireo mba handraisany ny fany masina. Mino ianareo mba handraisanareo ny fanahy. Ny finoanan'i Jesosy dia dingana anankiray miroso amin'ny fany masina, saingy mijanona eo ny olona. Miroso hatreo amin'ny rano izy ireo, de mijanona eo. Mino izy ireo, de mijanona eo. Tsy milaza ny Baiboly fa mandray ianareo rehefa mino. Fa zao, efa noraisinareo ve ny fany masina? Fony vaonino ianareo. Zao ny dikany marina sy ara-bakteny. Efa nino ianareo teo aloha. Efa noraisinareo ary ve ny fany masina? Mino ny olona avy eo de mijanona eo. Tsy eo amin'ny finoana azy akory no andraisana ny fany masina, hoe tamin'ny bebahany. Ilaina ny miroso ary mandray ny fany masina. Azonareo ve zany? Zay ny olana eo amin'ireo olona mpitana ny fotom-pampianarany. Tsy manan-kery izy ireo satria mijanona ty alohan'ny Pentekosta. Mitovy amin'ny zanak'Israely zay nivoaka ny Egipta, saingy nijanona taty alohan'ny tany nampanantenana izy ireo. Roa tapitrisa mahery teo ny zanak'Israely niala tao Egipta. Niara-nandeha teny izy rehetra, samy nahita ny fagagan'Andriamanitra mitovy ihany, samy nandray anjara tamin'ny mana sy ny rano tamin'ny vatolampy ny kapohana mitovy ihany, samy nanaraka ny androrahoana mitovy ihany raha atoandro, ary andro afo noho ny alina. Nefa anankiroa ihany ny tonga tao amin'ny tany nampanantenaina. Anankiroa ihany ny tena mpino marina. Marina zany satria manambara amintsika ny teny fa maty ny sisa rehetra noho ny tsy finoany, fa tsy afaka niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Hebreo 7:7. Fa satria zay ny zava-misy, ka anankiroa ihany ny niditra, dia tsy tena mpino zany reo sisy reo. Inona ny nanavaka? Anankiroa no nijanona tamin'ny teny. Rehefa ketraka ny fon'ireo mpisafitany folo lahy tao Kadesy Barnea, Josoa sy Kaleba kosa tsy nianahana, satria nino ny teny izy ireo ka nanao hoe aresy azy tokoa sika ka aka ny tany. Nalala izy ireo fa vitan'izany satria nilaza Andriamanitra hoe efa nomeko anareo ny tany. Tao aoriany nahitan'ireo Israelita rehetra ireo ny hery sy ny fahatsarana ary ny fanafahan'Andriamanitra, de tsy niditra tao amin'ny fitsaharana izy ireo zay maneho ny endriky ny fany masina. Hitanareo amin'izany areto fa vitsy tokoa ny ino hatrany ho amin'ny fandraisany ny fanan'Andriamanitra. Eny ary, azontsika tsara hatreto. Ankehitriny, te handeha lavidavitra, ary raha hiroso aho dia fantatro fa hiteraka karazana fahatairana amin'ny afo zany. Nefa tsy tompona andraikitra ny amin'io aho. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny teniny ary ny vahoaka nanirahan'Andriamanitra no mahatompona andraikitra ny tenako. Ilaiko ny ahatoky amin'izay rehetra omeny aho olazainy. Ny Jaona 9:7 sy ny 4:7 milaza hoe zay rehetra omeny ny raiko ahy no anatona, ary zay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao miray, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Jaona 1:12-7. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de zay mino ny anarany. De ireo zay tsy nateraky ny raha, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra. Efesiana 1:1-4. Araky ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany sika, rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavany sika mba ho azy amin'ny fanangananaraka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, arak'izay ankasitrahany fony. Eny, tsy hiditra loatra amin'ny lohahevitra momba ny fahalebiazan'Andriamanitra indrindra koa sika, satria mila boky ray manokana zany. Fa velao aho amoaka an'izao eto, raha arak'ireo andinin'ireo, hoe Jesosy Kristy no mifidy ny vadiny, mitovy amin'izay lehilahy mifidy vady ho azy amin'izao andro zao. Tsy raha vehivavy ankehitriny no manapa-kevitra ny aka lehilahy ray ho vadiny, tsy tompoko. Ny lahy no manapa-kevitra sy mifidy vehivavy zay ho vadiny. Jaona 5:12-9. Tsy anareo no nifidy ahy, fa za no nifidy anareo. Eny, raha araka ny tenin'Andriamanitra, efa voafidy taloha nandrenana zao tontolo zao ny ampakarina. Io fifidianana ny am'izay ho ampakarina io de efa fikasana tao aminy. Efesiana 1:1-7. Ary eo amin'ny Romanina 7:1 voalaza hoe mba hitoerany fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana. Tsy hainareo vakina amin'ny fomba hafa zany. Lay fikasana tao am-pon'Andriamanitra, lay fikasany mandrakizay, de ny akampakarina avy amin'ny safidiny manokana, ary tao aminy zany fikasany zany. Ary noho izy mandrakizay, de efa nitendreny talohan'ny nandrenana zao tontolo zao io. Jereo tsara eto ka dinio zao, talohan'ny siny zay mety ho vofoka kintana kely azy, talohan'Andriamanitra ho Andriamanitra. Ny hoe Andriamanitra de zavatra tao iankofana nefa tsy nisy zavatra nanompo azy teo.
koa dia tsy mbola naneo ny mahandriamanitra azy izy fa tamin'ny mahafana mandrakizay azy ihany noho ny siny. Efa tao an-tsainy ny ampakarina, eny zany izy io, efa tao amin'ireo fisainany ny ampakarina. Inona nefa ireo fisainan'Andriamanitra ireo mandrakizay io, sa tsy zany? Ireo fisainan'Andriamanitra mandrakizay. Avelao aho anontany ianareo, mandrakizay ve ireo fisainan'Andriamanitra? Raha afaka mahita an'izao ianareo dia ahita zavatra maro. Tsy miova Andriamanitra na ao amin'ny maizy azy na ao amin'ny fanaony. Efa nodinitsika zany no sady efa niprofotsika. Tsy voafetra ny fahefan'Andriamanitra noho izy Andriamanitra. Tsy maintsy malala ny rehetra izy. Raha malala ny rehetra izy, de tsy zao izy vao mianatra na hoe maka fisainana amin'ny tenany, ary tsy mbola nisy fotoana nitombon'ny fahalalany. Raha afaka anampy ny fahalalany izy, de tsy mahalala ny rehetra. Ny farany azontsika ambara de ny hoe ho avy eo amin'izany izy, saingy tsy araka ny soratra masina zany. Izy de malala ny rehetra. Tsy mbola nanana fisainana vaovao izy na tamin'inona na tamin'inona, satria ny fisainana rehetra nananany de efa tao aminy, no sady ho ao aminy hatrany, ary fantany hatramin'ny voalohany ny farany satria Andriamanitra izy. Noho zany de mandrakizay ireo fisainan'Andriamanitra, tena misy izy ireo. Tsy toy ny olona manana rafitra an-tsary zay ho tanterahiny ka haka endrika indray androany, fa efa tena sady misy ny mandrakizay izy ireo ary ampahan'Andriamanitra. Jereo ny fandehan'izany, efa tao amin'Andriamanitra hatrany ireo fisainany ny amin'ny Adama. Adama amin'ny mahafisainany azy de mbola tsy voaseho. Ny Salamo 7:30-5:12 no hanome fiheverana kely anareo ny amin'io. Ny tenako tsy niafina taminao, fony natao tao amin'ny afina, ka niforononao isy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita na de fony tsy mbola ary fady aza. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na de ray akory azy. Zany toy ny voalazako, de tsy nisoratana ho an'i Adama, fa mba hanomezana fiheverana sy fahalalana anareo fotsiny, hoe efa tao an-tsainy teo ilay fisainana, nefa mandrakizay io fisainana io ary nilainy io voaseho. Rehefa natao avy tamin'ny vovotany ary Adama, ka nahary an'ilay vatany ara-panahy Andriamanitra, de lasa fisainan'Andriamanitra voaseho Adama, ka voaseho areo ireo fisainana mandrakizay ireo. Afaka nohony tamin'ireo taonjato maro sika, mahita ny Mose sika, an Jeremia, an Jaona mpanao batisa, fa ny tsirairay tamin'izy ireo de fisainan'Andriamanitra mandrakizay voaseho tamin'ny androny. Aveo de tonga eo amin'ny Jesosy sika, lay Logos, izy lay fisainana tanteraka voaseho tamin'ny fahafenoana ary tamin'ny mateny no nahafantarana azy. Fa izay no maizy azy ary ho toro zany hatrany. Efa voalaza fa araka ny nifidianany antsika tao aminy Jesosy talohan'ny nandrenana zao tontolo zao. Midiky zany fa efa niaraka taminy teo sika tao an-tsainy, tao amin'ny fisainan'Andriamanitra talohan'ny nandrenana zao tontolo zao. Manome toetra mandrakizay ho an'ny olom-boafidy zany. Tsy hainareo nisitaka amin'izany. Avelao anipy an'izao fiheveran'izao. Na de ny faterahantsika ranofo aza de nifototra teo amin'ny fifidianana. Maro de maro ny atody mivoaka amin'ny voandra vehivavy. Fa nahoana ny misy fotoana lay atody anankiray no mivoaka fa tsy lay anankiray? Eo ihany koa ny tsy mikaina avy amin'ny lahy, satria tsy fantatra ny mahatonga an'ilay tsironaina anankiray mifikitra amin'ilay atody. Raha indro fa afaka nifikitra mora teo ihany koa ny hafa, na hoe nanana anjara kokoa ny anao an'io, nefa tsy nanao ka maty. Misy fahendrena ao ambadika io rehetra io. Raha tsy zany de izy zany manendry an'ilay zaza na ho lahy na ho vavy, fotsy na zarazara, mainty sa mazavazava ny masony sy ny sisa. Azony ao an-tsainy ireo fisainan'ireo, de veriny amin'ny Jesosy Kaleba. Tsy nilaza va Jesosy ao amin'ny Jaona 1:7 ny razanareo ninana ny manatany anefitra nefa maty any? Reo razana maty reo dia razamben'ireo zay niresahan Jesosy teo. Maty izy reo, kanefa tao amin'ny fifidianan'Andriamanitra izy reo raha ny lafiny ara-nofo, tahaka ny Jesosy Kaleba tamin'ny lafiny ara-panahy. Fa mba hanoizana azy, tsy hoe fisainan'Andriamanitra mandrakizay zay tokony ho voaseho amin'ny nofo amin'ny andro mahamety ihany ireo voafidy reo, fa anarana hafa mihitsy no iantsona an'ireo voafidy reo. Romanina 4:4. Koa finoana no andovana, mba ho araka ny fahasoavana, ahato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa, de ilay razantsika rehetra. Romanina 7:7-7. Ary na de taranaka Abrahama azy reo, de tsy ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao. Zany hoe tsy ny zanaka ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaka ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa zao ny filazana ny teny fikasana, raha avy ny taona toy zao de ho avy aho, ary anana zazalahy Sara. Ary tsy zany ihany, fa Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray, de tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy, mba hitoerany fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa, fa avy amin'izay miantso, de nolazaina tamin'ny ray vehivavy hoe ny zokiny hanompony zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako, fa Esau no halako. Galatiana 3:7-8. Fa raha ny Kristy ianareo, de taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Araka ny Romanina 4:4-9.
de hitantsika fa Andriamanitra nanome teny fikasana azo antoka ho an'ny taranaka Abrahama rehetra, ary mametraka ny tenany sy ny mpino rehetra teo ambanin'izany fiantsoana izany Paoly, satria hoy izy Abrahama raintsika rehetra. De toy izany ihany zany avy eo, tsy hoe mba hamerenana fotsiny ny famaritany azy, fa mba hamaranany an'io, satria ao amin'ny Galatiana 3 izy de nanondro fa Jesosy lay taranaka, tsy milaza maro fa reo zanaky ny taranaka no nisainy ho reo zanaky ny teny fikasana, ka hoe mifandraika amin'ny fifidianana na ny safidin'Andriamanitra ny teny fikasana. Ary zay indrindra no efa voalazantsika, reo zay avy amin'ny taranaka mpanjaka, reo ny voafidin'Andriamanitra, reo ny voatendry raha teo ka efa fantatra Andriamanitra mialoha, ary efa tao an-tsain'Andriamanitra sy tao amin'ireo fisainany. Amin'ny fiteny mazava tsara, ny tena mpakarin'i Kristy de efa tao an-tsain'Andriamanitra mandrakizay, na de tsy mbola voaseho azy, raha tsy tamin'ny vanim-potoana voatendry sy voalahatra ho azy, ka zay mpikambana mivoaka eo dia tonga voaseho sy maka ny toerany ao amin'ilay vatana. Noho izany io ampakarina io dia taranaka ampakarina teny voambara arabaky teny, ary na de vavy aza ny nanondrona azy, de natsoina koa izy io hoe vatan'i Kristy. Mazava tsara fa zay ny tokony antsoina azy, satria efa voatendry raha teo tao aminy, nivoaka avy amin'ny loharano ra ihany, ka efa mandrakizay niaraka taminy, saingy maneho an'Andriamanitra ao amin'ilay vatana ahitana mpikambana maro ankehitriny. Fa teo aloha Andriamanitra de voaseho tao amin'ny mpikambana anankiray, Jesosy Kristy tompontsika. Koa dia tonga eo amin'ny famarana isika eto, toy ny nanehoana ny Maha-Logos, Andriamanitra, mandrakizay tao amin'ny zanaka, ka tao amin'ny Jesosy ny toeran'ny fahafinoan'Andriamanitra rehetra ara-batana. Fa io mandrakizay io de lay ray voaseho tao amin'ny nofo, ka zay no nandraisan'ny fiantsoana hoe zanaka. De toy izany koa sika, mandrakizay tao amin'ireo fisainany. Fa raha ny amintsika, lasa taranaka teny voambara zay ahitana mpikambana maro, voaseho ao amin'ny nofo. Ary ireo fisainana mandrakizay voaseho ao amin'ny nofo reo ankehitriny no zanak'Andriamanitra, ka zay no niantsoana antsika. Tsy tonga taranaka tamin'ny fahaterany indray akory sika, fa efa taranaka, ka zay no natonga antsika nateraka indray, satria ireo voafidy ihany no afaka teraka indray. Efa voary sika noho izany, zay no antony ahafahantsika ho velona. Tsy misy zavatra ho velomina ao amin'izay tsy voa. Azony tsara ao an-tsainareo zany, eny raiso ny dingana manaraka. Ny manafitra de midika hoe mividy zavatra mba hiverenany, fampidiana eo amin'ilay tompony voalohany zany. Andriamanitra tamin'ny nahafatesany, lay rahalatsaka no nividiny azy hiverina. Lay ampakarina taranaka teny voambara no nividiny hiverina. Ny ondriko mihaino ny feoko, ny teny ka manaraka ahy. Efa ondry ianareo hatramin'izay, tsy mbola kisoa mihitsy ianareo na alika navadika ondry. Tsy hay atao zany satria ny karazana rehetra de mamoa arak'izany karazany zany ihany, ary tsy misy karazany miova. Tahaka ny natao amin'ny fisainan'Andriamanitra antsika fa voaseho tao amin'ny nofo, misy andro ray tsy maintsy andrenesantsika ny feony, ny teny, ary lasa fanairana ny fandrenesantsika ny feo io fa miantso antsika ny raintsika, de fatantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ritsika ny feony, de nitaraina mafy tahaka n'ilay zanak'adaly sika hoe vonjeo aho, raiky miverina aminao aho. Mety elaela vao tonga saina ny zanak'Andriamanitra iray hoe zanaka izy. Raha ny marina, maro ny kristianina tahaka ny tantaran'ilay zana-boromahery fohy tao ambanin'ny reny akoho. Fantatrareo fa tandidona maneho ny tena pino ny voromahery. Eny, nisy mpimpo nakatody tao amin'ny akany boromahery, de nataony tao ambanin'ny reny akoho zany. Rehefa tonga ny fotoana, de samy fohy avokoa ny atody tao ambanin'ilay reny akoho. Nifankahazo tsara tamin'ireny ny zanak'akoho, fa ity voromahery kely ity kosa tsy nahay ny fitsangitsangoana sy ny fikarohan-kanina tao amin'ny zesika. Nanao zay ho afany ihany izy mba ho velonaina, nefa nahatsiaro tena hafahafa izy teo amin'io rehetra io. Fa ndray andro, tazan'ilay reny boromahery nanatody afiteny amin'ny abakabaka afiteny io voromahery kely teo amin'ny tany io. Nidina faingana indrindra izy ary nika tamin'ny heriny rehetra mba hanidinany sy akarany hoeny aminy. Tsy mbola nareny antsona voromahery izy io, saingy rehefa reny io ika voalohany io dia nisy zavatra nientana tao aminy ary fandriny nisidina hoeny aminy. Saingy natahotra izy nianandrana. Nika mafy ndray io reniny io mba hiakarany eny amin'ny abakabaka ka hanarahany azy. Nika namaly izy hoe matahotra. Niantso ndray mandeha indray izy no sady nika mafy mba hanandramany. Nakopa ny elany, tafakatra teny amin'ny abakabaka izy, ka namaly ny antsony reniny, niakatra treny amin'ny lanitra manga. Hitanareo fa efa voromahery izy hatramin'izay. Nisy fotoana fohy nitondrany tena toy ny akoho, saingy tsy nety afa-po izy. Fa rehefa reny ny antson'ilay voromahery lehibe, de indro izy fanaka ny tena toerany. Ary amin'ny fotoana andrenesan'izay tena zanak'Andriamanitra ny antsony fanahy amin'ny alalan'ny teny, de ho tonga saina vetrany koa ny amin'izay maizy azy izy, ary ezakazaka ho eo amin'ilay voromahery mpaminany lehibe, de hiaraka aminy mandrakizay ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny, eto ny teboka mavesa-danja indrindra hitantsika ny amin'ny batisa ny fanahy masina.
Galatiana toko 4:4-7. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, anavotany izay ambany lalàna, mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo, de nirahin'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahany zanany, miantso hoe Aba Raio, ka de tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary zanaka dia mpandovan'Andriamanitra koa noho ny ataon'ny Kristy. Zay lay izy, tonga Jesosy Kristy, maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary nanatanteraka ny fanavotana, de nifampodiana amin'ilay tompony voalohany tamin'ny fividianana na ny fandoavana ny vidiny, ary nametraka antsika koa noho zany eo amin'ny toerana mahazanaka. Tsy nanao antsika ho zanaka izy satria efa zanany sika, saingy nametraka antsika amin'ny mahazanaka izy satria raha mbola tao amin'izao tontolo izao sika, tao amin'ny nofo, de tsy nisy nahafantarana antsika amin'ny mahazanany, niazona antsika ho babony devoly. Efa zanaka anefa sika na de zany azy. Ary no zao, ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahany zanany, miantso hoe Raio, Raio. Iza no nilatsahany fanahy tamin'ny Pentekosta? Teo amin'ireo zanaka. Tao Korito? Teo amin'ireo zanaka, raha nandreny teny izy ireo. Inona ary ny batisa ny fanahy-masina? Io ny fanahy izay manao batisa anareo ao amin'ilay vatany Kristy. Fahaterahany indray io. Lay fanahyn'Andriamanitra miditra sy mameno anareo tao aoriny ny bebahanareo. Efa renareo ny teniny. Ka izay no nanaovana batisa anareo tao amin'ny rano noho ny fananana fisainana tsara eo mason'Andriamanitra. Mora kokoa ho an'ny rehetra ny azo ny zavatra vao niresantsika raha samy mino ny fampianarana mikasika ny matokana an'Andriamanitra ny rehetra, satria tsy olona telo akory ny Mandriamanitra azy fa tokana. Noho izany de tsy hoe nateraky ny fanahy ny ain Jesosy izay niditra akory sika, ary aveo vao hiditra ny fanahy masina mba hanome antsika hery. Fa raha izay no izy, de nahoana ny tsy omentsika haja ny ray, ka tsy omentsika anjara amin'izay rehetra mety ho famonjena antsika? Satria raha avy amin'ny tompo ny famonjena, nefa misy tompo anankitelo, de tsy maintsy manandra raha atao ihany koa izy, ny ray. Kanefa azo antoka fa miharihary ny tenenan Jesosy anio mazava tsara hoe izy no sady izy rery ihany no Andriamanitra, ka izy no sady izy rery ihany no makao ampino. Milaza ny Jaona 4:4-5 fa ny ray no andefa mpananatra hafa. Milaza nefa ny 7 fa izy, Jesosy, no mitoetra eo amin'izy ireo, ary tokony ho ao anatiny aty aoriana. Milaza izy eo amin'ny 8 fa akeo amin'izy ireo. Hoy izy eo amin'ny 7 raha niresaka tamin'ny mpianatra. Akao aminy izahay, ny ray sy ny zanaka. Noho izany, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina ary no samy ho tonga amin'ny fotoana iray, satria olona iray no hita ao amin'ny Mahandriamanitra azy. Tamin'ny Pentekosta no nisiny io fiaviana io. Tsy misy fahatongavan'ny fanahy indroa teo, fa indray. Ny olana de ny tsy fahalalan'ny olona ny tena fahamarinana, fa mino fotsiny an Jesosy ho amin'ny famelana ny elony izy, kanefa tsy mba miroso andraisany ny fanahy. Alohan'ny hamaranako an'izao lohahevitra izao, fantatro fa misy fanontaniana ao an-tsainareo, de afantatra anareo raha mino ny fampianarana ny amin'ny fisiana rahateo aho. Tsy noko araka ny fampianaran'ny Mormon amin'ny fisian'ny fanahy rahateo io, tahaka ny tsy noko ny amin'ny fiverenana na ny fifindran'ny fanahy ao amin'ny vatana hafa. Mitandrema tsara eto ary jereo zao, tsy ilay olona ny voatendrin'Andriamanitra rahateo tany amin'ny mandrakizay, fa lay teny na lay vo. Zay no izy. Efa ela be tany, lafitra tany amin'ny tsy takatry ny fisainan'ny olona. Indro lay Andriamanitra mandrakizay izay nanana an'ireo fisainana mandrakizay no efa nisaina sy nanendro hoe Jakoba ny tiako ary Esau alako. Romanina 7:7. Fa raha tsy mbola teraky reo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy, eny, zany le fisainana. De tonga voaseho io fisainana io aveo, de nividy an Jakoba Andriamanitra, satria Jakoba ihany no vo. Jakoba, izy ihany no nanana ny vo, zay no nahatonga azy nanaja ny fizokiana sy ny faneken'Andriamanitra. Raha tena vo ianareo, de andrehany io teny io, fa ny fanahy no anao batisa anareo ao amin'ny vatany Kristy, ka ameno sy anafery anareo, dia andray ny teny ho an'ny andro sy ny taona ivelomanareo ianareo. Hitanareo ve fa mihamazavatra any ny tena profo rehefa voambara aminareo ny teny? Maro indray zao, Jesosy lay taranaka mpanjaka, nivelona tao amin'ny vatan'olombelona izy. Rehefa niantso azy, lay teny, fisainana voaseho, ny fanahy, de nakeo Jordana izy ka natao batisa ny rano teo. Noho ny fankatoavany teny, de nidina teo aminy fanahy masina. Ary nisy feo nilaza hoe, ity no zanako malalako zay sitrako, izy no henoy. Tsy nilaza le feo hoe lasa zanako izy, efa zanaka Jesosy. Fa nametraka azy teo amin'ny toeran'io zanaka io teo anatrian'ny rehetra ny fanahy masina. Aveo rehefa ny fenona arak'izany izy, fa zay modely zay ihany no nisy tamin'ny Pentekosta ary ho toy zany hatrany, de nakeo amin'ny fampisehoana ny hery, tamin'ny fandraisany fanambaran'Andriamanitra feno no sady avy amin'Andriamanitra ho an'io andro io.
tsy nitsahatra ny lazary sika fa ny tena profo fa vita batisan'ny fanymasina ny olona de ny fandraisan'ny mpino ny teny ho an'ilay taona ivelomany. Avelao aho aneo aminareo mazava kokoa. Reo taom-piangonana fito arak'izay hita amin'ny Apokalipsy toko 2 sy toko 7 de mamaritra tanteraka ny faharetany fahafenon'ny jetilisa na ny fotoana rehetra izay fampirarahian'Andriamanitra amin'ny jetilisa ho famonjena azy. Tao amin'ny taona tsiraray tsy hakanavaka, mitovy ihany ny zavatra voalaza tamin'ny fanokafana sy ny fanakatonana ny afatra ho an'ny taona tsiraray. Sorato ho an'ilay iraka ho an'ny Efesosy, Smirna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodiki, Jean lazain'ilay sy ny sisa. Zay manatsofina aoka izy milaza tokana iano zay lazainy ny fanahy ao amin'ny fiangonana. Mario eto fa isaky ny taona tsiraray Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy de miresaka amin'ny olona anankiray ihany raha lay teny ho an'io taona io. Iraka anankiray ihany tamin'ny taona tsiraray no mandray an'izay nylain'ny fanahy no lazaina ho an'io taona io, ary io iraka anankiray io no iraka ho an'ilay tena fiangonana. Avy amin'Andriamanitra no itenenany amin'ny alalan'ny fanambarana ho an'ireo fiangonana, de ilay tena izy sy ilay sandoka. Naparitaka ho an'ny rehetra ary ny afatra, fa na de voaparitaka teo amin'ireo rehetra natongava ny afatra azy zany, dia andiany anankiray manokana ihany no mandray isam-batan'olona amin'ny fomba miavaka an'io afatra io. Ny tsiraray isam-batan'olona amin'io andiany io no manana fahafahana mandre an'izay lazainy ny fanahy amin'ny alalan'ilay iraka. Fa izay mandre de tsy mandray ny fanambarana ny tenany manokana na mandray ny fanambarana ny fanarahan'ireo andian'olona, fa samy mandre sady mandray izay efa noraisin'ilay iraka avy tamin'Andriamanitra ny olona tsiraray. Koa aza tao mahagaga raha zay no izy satria Paul izay teo ambanin'ny tanan'Andriamanitra no nametraka ny modely io. Paul rery ihany no nanana ny fanambarana feno tamin'ny androny, ka voaporofo tamin'ny fifanatrehany tamin'ireo apôstôly sasany izay nanaiky fa Paul no iraka mpaminany ho an'ny jetilisa tamin'io andro io. Ary Mario koa no voafaritra ao amin'ny teny. Raha naniry ny akany Azia Paul dia nandrara azy Andriamanitra satria tany Makedonia ireo ondry, ireo zanany, ary izy ireo ny Makedoniana no andre an'izay nylain'ny fanahy no lazaina tamin'ny alalan'ny Paul raha indro ny olona tany Azia fa tsy handray. Zay modely zay ihany no hitantsika tamin'ny taona tsiraray. Zay no mahatonga ny hoe avy amin'ny alalan'ilay iraka nomen'Andriamanitra ao amin'ny faritra iray ihany no hiaviany ny hazavana, ary avy amin'io iraka io no hiparitahan'ny hazavana amin'ny alalan'ny fanompon'ireo hafa zay nandray ny fampianarana am-patokina. Nefa mazava ho azy fa tsy ireo rehetra mivoaka eny akory ny malala hoe toinona no ilana ny tsy hitenenana afa-tsy zay efa nambaran'ilay iraka. Tsaroa fa nampitandrina ny olona Paul mba tsy ilaza afa-tsy zay no lazainy. Kortiana voalohany toko 4:7 raha misy manao azy ho mpaminany na ho manana fahaiza-panahy, de aoko ho fatany tsara fa ny teny izay soratako aminareo de didin'ny tompo. Ahoana? Avy aminareo va no niavian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany natongavany? Manampy eo izy ireo na manala eo, ary lasa tsy madio ny afatra ty aoriana kely, de maty ny fifohazam-panahy. Tokony hitandrina tohininy sika mba tsy haino afa-tsy feo tokana, satria tsy manana afa-tsy feo tokana ny fanahy, de ny feo an'Andriamanitra. Nampitandrina azy ireo Paul mba hilaza an'izay no lazainy, na de Petera aza nanao toy izany. Nampitandrina azy ireo izy hoe na izy, Paul, aza, de tsy afaka nanova teny ray tamin'izay efa natolony avy amin'ny fanambarana. Zava-dehibe tohinona ny fandrenesana ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo hirana sy ny filazana an'izay efa nomena azy ireo ho lazaina eo amin'ireo fiangonana. Manantena fa manomboka mahita an'izany ianareo eto, mety azonareo angamba ankehitriny ny antony tsy fanarahako amin'ireo mpitana fotom-pampianarana sy ireo pentekotista. Tsy maintsy mijanona eo amin'ny teny araka ny fomba nanabarany tompo azy aho. Eny, tsy voaresako avokoa ny rehetra, mety ilana boky hafa mihitsy io. Nefa miaraka amin'ny fanampian'ny tompo dia anana toroteny solonam-peo ary hafatra maro sika ny amin'ireo teboka rehetra ireo mba hanampy anareo ahazo sy ampifanitsy ny soratra masina rehetra. Zay manantsofina, aoko izy ihany zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana amin'ny taona tsiraray. Zay foana no antso tamin'ny taona tsiraray, eno zay lazain'ny fanahy. Raha kristianina ianareo, de verina hitotika amin'izay ampianarin'ny fanahy, de ny teny ho an'io taona io zany. Ny iraka tsiraray tamin'ny taona tsiraray de tory an'ity teny ity. Ny mety sy ny tena fifohazam-panahy vaovao rehetra, de satria niverina tamin'ny teny ho an'ny taonan'ireo lehilahy reo. Zao fanakanan'ny Jean no antso tamin'ny taona tsiraray, niala tamin'ny tenin'Andriamanitra ianareo, mibeba ary miverena amin'ny teny. Manomboka amin'ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly, Genesis, ka hatramin'ny boky farany, Apokalipsy, de zavatra tokana ihany na tonga ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fialana amin'ny teny, ary vahaolana tokana no azahoantsika sitraka aminy indray, ny fiverenana amin'ny teny. Teo amin'ny taonan'ny Efesosy, teo amin'ity taona ity, ary eo amin'ny taona rehetra diniatsika, ho hitantsika fa marina zany.
ary eo amin'ny taona farany taona misy atsika ka ny fanjavona ny teny no hitantsika fa isy fialana tanteraka amin'ny finoana izay afara ao amin'ny fahorimbe. Raha tena vita batisany fany masina ianareo dia hanome lanja ny teniny no zay rehetra mety ilainareo, ary irianareo fatratra ny velona amin'ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Zao no vavako lalina ho atsika rehetra. Orentsika ane izay entiny fanavy amin'ny teny ho atsika amin'izao andro zao.